Bisous mam dawali. Sigareta. Bisous mami. Palbeza karakam na leu. Haleluya. Akira Jokona Nechiga. Haleluya. Haleluya. Makasitrakatsika rehetra ihany koa. Dia tahitompitsika rehetrarehetra dia amin'ny fifaliana no iaravanantsika tsirairay avy izay tratrantso eto indray amin'ity androany ity ravana malala. Faly be zay mahita anareo faly be zay miaraka aminareo dia fiadanan'ny tompany eo amintsika rehetrarehetra dia miara mifaly aminay eto nareo androany satria dia araka izany hitanareo zany dia feno 3 taona androany ny Akiradio izay arahanareo isan'andro eto ny Akiradio izay miaraka aminareo eto isan'andro tsisy fotoana izay tsy arahantsika dia 3 taona androany no nahainonao an'izany Akiradio nanakoako teo amin'ny fiainanao izany koa dia tahiny tompo isika rehetrarehetra faly be zay mahita anareo ary dia fialatsiny moa dia tsy maintsy alefa indray noho ny fahatarana satria dia mba nisy ny fanomanana kely mihoatra noho isan'andro izay tsy maintsy natao dia nefa ny mino fa tsy dia tena olana be taminao raha ohatra somary niaritra kely tsika androany satria tsika androany dia anao sasakalim-bavaka moa ny fotoanantsika eto androany dia matoky sy mino fa miaraka aminay anao sasakalim-bavaka eto ianareo hatramin'ny farany dia ny fiadanan'ny tompany ho amintsika rehetrarehetra izay tratrantso eto dia faly zay mahita anareo raha androany no vao tonga eto dia miaraka amin'ny fandarina andramoka izao ianao zay moa ny dika hoe Aki andramoka izao izay ankalazaintsika ny 7 taonany zany radio zany ny fandarina kosa moa andramoka izao dia nanomboka tamin'ny taona tamin'ny janvier 2018 fa androany kosa ny voalohan'ny volana oktobra no nitsangana voalohany ny Akiradio koa dia tahiny tompontsika rehetra faly zay miaraka aminareo faly zay ahitanareo dia mahareta hatramin'ny farany efa betsaka ny anarana ny ainga tany ambony tany mety tsy hitako tsongokory androany hoe iza niditra voalohany teo fa ho jereko ihany nefa raha mbola tazako dia ando andriva niditra voalohany teo sa efa ty ambany fa raha misy afaka nyteny tamiko iza mivatafiditra voalohany teo androany dia mba ho arabetsika manokana zany olona zany dia tahiny tompo isika tsirairay avy faly zay mahita anareo ifampiheretsika raha androany no vao tonga eto dia aza miala fa ian'ny fampaherezana loatra hoe anao fety fotsiny ataontsika eto hoe fety foana fa ifampaheritsika androany ka mizara roa ny fotoanantsika androany ny fotoana tapany voalohany dia tena reny le fotoanantsika isan'andro reny ihany misy nitondram-bavaka ny fandalana dia misy nitondra ten'Andriamanitra dia misy ny hitondra ando andria mihitsy ny voalohany tonga soa ando andria tahiny tompo manokana ianao dia ohatrany tsy zatra nahitanao niditra voalohany fa dia ianao niditra voalohany androany dia ho tahinin'Andriamanitra manokana anabavy ando andria amin'ity androany ity tapatapaka ve onony ianareo sady tsisy sary sa neny misy fitirerany manao an'izany re olona mba valio kely hoe azafady tapatapaka onony azy dia tsy misy sary fa nenay aloha aty mandeha tsara misy fita mandeha tsara nenay fa nenao no mety jereo ny connexion anao fa mety misy tsy mety fa nenay aty dia tena mety tsara ara-dalàna tokoa katseko mandeha tsara be ozy izy Lina mandeha ozy Someva mandeha ozy Marijo mandeha tsara ozy tojo fa nenao no misy olona fa jereo kely ny anao dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra tsy voatonoko tsony ny anarana rehetrarehetra fa dia efa miazakazaka Berthe Saba Emile Ovly Angela Io Jonathan Tsiramboaramela Roline Noélie Fantou Kadaka Yando Andry Artisanay Someva Veroraso Tozo Mikael Marijo Berthe sy ny sisa ny ambony Patricia Rarmalala dia tahiny Jesosy isika tsirairay avy milohan'ny zavatra rehetra aloha dia tahaka ny mahazatra ihany dia hoentsika mavaka izao fotoana izao ry havana malala dia andao hoentsika mavaka izao fotoanantsika anio izao dia andao andro moa dia izay menakavy kely ihany no manaitreritra hoe mba tsy manaitreritra fa izay menakavy kely no andray anjara eto amin'ity androany ity dia matoky sy mino fa
mba hampahiranareo daholo ihany zavatra ataontsika eto reo avy eo dia ahita zavatra maro tsika zay de ke mareta hatramin'ny farany fa hita zavatra be dia be ianao androany misy zavatra mety mbola tsy hitanao a taloha fa ho hitanao fa hiary hifaly tsika androany tena fifaliana ao atsika ty andro androany ity ary raha mety ianao dia andao hiary hifaly aminay zao no teniko anao andaontsika amin'ity androany ity a anadino zavatra rehetra mety misy olana ianao mety misy ady ianao fa ianaro nge zany hoe mianatra manadino ianao mianatra manadino io a mamela an'Andriamanitra hiasa ianao alleloia dia tahiny tompo adinoy a andao hitodika amin'Andriamanitra andao hiary hifaly ao amin'Andriamanitra ho hitanao ny andamina an'Andriamanitra anio orana eo aminao io dia tahiny tompo ary a isika tsirairay avy andao tsika ary a hivavaka tsika ametraka izao fotoana izao am-pelantan'Andriamanitra ka mampandrosoantsika androany izy vandray anjara voalohany eto a dia mbola atao anatin'ny fatanorany a dia ampandrosoantsika hifinoana zanakay faharoa hifinoana kely a nanao vavaka fanomboana amin'ity androany ity a dia mino finaritra ary tsika rehetra dia tahiny tompo aoriana ny vavaka izay ataony a dia hianohirytsika tahaka ny mahazatra any ny fotoana tsika fa ny tapany faharoatsika dia hiditra amin'ny fahatsiarovana manokana ny fahatelotaona ny akira teo tahiny tompo ary a tahiny tompo a finoana any finoana ny fitenenana tahiny tompo pastera dia tahiny tompontsika rehetra hivavaka ary tsika dia saosy eo misaotra betsaka satria feno telotaona amin'izay ny akira teo androana dia misaotra koa satria amin'ity telotaona feno ity a dia nampahery olona be da be hitory teny sy fandaharana isan'andro isan'andro ataontsika ary amin'izany fampaherazana izany dia ho izy olona be da be hiakatra an'Andriamanitra Jesosy ary tahy koa ny aniversarany akira teo dia tahy io ny fandaharana sy ny toriteny rehetrarehetra Jesosy fa tsika manana anao Jesosy a tiako be ianao tianay be ianao alleloia amen alleloia tahiny tompo a isika rehetrarehetra misaotra betsaka finoana misaotra ny amin'ny fandraisana anjara andria foy a fa mafonja dia mialatsiny fa ny azy moa hoe nefa amity izy zahay dia indraindray afangarony etsika nefa koa tsy maninona fa miresaka amin'ny Jesosy etsika nge Jesosy tena hitondra olona ny an-danitra nge tsika Jesosy alleloia dia tahiny tompo any finoana dia mahereza foana hifinoana dia misaotra anareo ihany koa fantatra fa akasitraka any hoe dia mba hitany kely zao ny commentaire fa mijery fandarina daholo mantsy ny atao aminay ato dia raha hitanareo mba nakazika anareo dia ampaherezi kely hifinoana kely nandray anjara ho izy androany mba izy nandray anjara fa mba fahatelotaona ny akira teo dia tahiny tompo ndao ary anira anankiray tsika ao aorianany nira dia tonga dia hitravatra any amin'ny tenin'Andriamanitra ifity indray zanakay voalohany nitondra tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity dia ny dadany any no amelabelatra ny tenin'Andriamanitra tahiny Jesosy ary isika rehetra meno finaritra daholo Tumpu
dia nitsangana teo amoron-dranomasina fitaratra nitana ny lokaran'Andriamanitra ary nihira ny firan'ny Mosesy hanompon'Andriamanitra sy ny firan'ny zanak'ondry izy. Ny olona hitanao mandray anjara eto mpiambina anatin'ny groupe izay maharesy revana manana Teo amoron-dranomasina fitaratra nitana ny lokaran'Andriamanitra ary nihira ny firan'ny Mosesy hanompon'Andriamanitra sy ny firan'ny zanak'ondry izy. Halleluia. Tahiny tompo isika rehetrarehetra reny no mpiaraka aminay mpandray anjara eto amin'ny misy koa mbola tsy mandray anjara fa izy reny no miaraka aminay manatotosa an'izao fandaharana zao. Ao ny mivavaka fanombohana, ao mivavaka ho an'ny firenena, ao ny mivavaka ho an'ny mitoriteny dia isorana rehetrarehetra reny moa no eto. Halleluia. Dia reny no miara-mitoto mahafotsy sy mahandro mamasaka miaraka aminay mianakavy kely antotosana zao fandarana zao. Ko dia Andriamanitra ny amaly fitianareo rehefa tianao koa no aorianao ny mba hoe hiaraka amin'izy reny miaraka aminay eto dia mitadava fandrosoana ra-panahy amin'Andriamanitra. Andriamanitra ny ikarakara sy kolokolo hatrany ny ara-panahintsika rehetrarehetra. Dia tahiny tomparitsika rehetra hiditra amin'ny ten'Andriamanitra aritsika amin'izao fotoana zao izay entiny hianabavy fity kely. Ny nanao an'iny vidéo io moa dia hianabavy aina Eliana
izay isaorantsika manokana izy a na natotosan'iny iny vidéo iny raha sanatry misy ny madira no tetenina de mino aho fa tsisy amin'ny médecine atsika mino aho fa mety raha misy sanatry maro moa ny zavatra nomanina teo de isaorana be dia be anabaviana fa mbola navitan'iny a tena navita zavatra tsara ary de isaorana azy zany de Andriamanitra ny amaly fitianao a raha nabaviaina de tahintomparitsika rehetrarehetra Irikaraka contre camaradin Jesosy Jonatana Mama Valtina Tiry Amboaramiel Rosa Rayana Amboaratsika Mama Valtina Soameva Roly Marie-Jo Razanatsotonia Itody Raonso Rodine Marie Mapionina Roso Olga Andoandry Kataka Veriraso tsika rehetra ny ambony rehetrarehetra Mami Syry $100 Syry Veriraso tsika rehetra tahiny tompo daholo tsika rehetra faly zay mahita anareo de andao ary tsika hidrafatra any amin'ny tenin'Andriamanitra ifitiny hitondratsika amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny androany ty de menofinaritra de rehefa avy amelapelatra ny tenin'Andriamanitra tahiny tompo ary tsika rehetra tahiny tompo fitia anao ny fitenenana tahiny tompo pastera de tahiny tompo atsika rehetrarehetra ampifaliana lehibe no izarako aminareo an'ity tenin'Andriamanitra ity de ny teny hojerentsika teo amin'ny Isaia 1:7 ka hatramin'ny 10. Isaia 1:7 ka hatramin'ny 10. Ny solamandry dia mivaky-toza amin'ny anaran'i Jesosy ny fahalebiazan'i Jehova izay miseho amin'ny fitondran'ny firenena sy ny fiarovan'i Israely ary ny fanambarany raha teo ny zavatra mbola ho avy. Ianao izay efa nontantanako avy tany amin'ny faran'ny tany ary nantsoko avy tanatsisiny ka nilazako hoe mpanompoka ianao efa nofidiko ka tsy mba nariko aza matahotra ianao fa momba anao ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitrao mampahery anao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Amen. Eto zany Andriamanitra miteny antsika teny any zanak'Israely sy ho antsika ihany koa hoe ianao no nofidiko hanompo de tokony ho antsika ho fahasoavana lehibe ho antsika izany manompo an'Andriamanitra izany satria mahasoa antsika ny manompo an'Andriamanitra. Be dia be ny olona tsy tia miasa ho an'ny olona zany, tsy tia manompo olona zany. Tany am-pianarana ny mpampianatra anay nanontany anay hoe rehefa lehibe nareo dia inona no asa mba tianareo atao dia ny namako namaly hoe ny asa tiako atao dia asa tsy misy patron, asa ahafahako manao zavatra rehetra izay tiako za te hiasa ho ana rery dia amin'izay tsy misy an'izany hoe problème amin'ny patron zany ohatr'izany. Dia be dia be ny olona ohatr'izany, be dia be ny olona tsy rahan'olona zany, tsy tia miasa ho an'ny olona zany fa te hanao izay tiany. Dia sady mamelatra an zareo ary zany indraindray. Dia tsika manompo an'Andriamanitra fa tsy tokony mamelatra antsika izany fa tokony ho reharehantsika mihitsy ny ary zany manompo an'Andriamanitra zany satria rehefa manompo an'Andriamanitra antsika dia Andriamanitra manome zava-tsoa ho antsika be dia be. Dia isika amin'ny 10 aza matahotra ianao fa momba anao ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitrao mampahery anao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Izany hoe ny omen'Andriamanitra antsika dia fiadanam-po, omeny fifaliana antsika, omeny fiarovana arovany amin'ny loza rehetrarehetra izay mety mahazo antsika izy rehefa manompo azy tsika. Sady mampahery antsika ihany koa izy rehefa anaty ady mafy tsika. Dia izany tsy hananan'ny olona izay tsy manompo an'Andriamanitra, indrindra ny fiadanam-po. Kanefa ny olona tsy manompo an'Andriamanitra dia mety tsy tia hanompo an'Andriamanitra satria mieritreritra zareo fa mitovy amin'ny patron ihany Andriamanitra.
nefa be dia be ny zavatra tsy hitovizan'Andriamanitra amin'ny patron ana entreprise na patron ana société ngeza be. Ohatra anankiray fotsiny a, ny patron a dia zareo a maniraka olona fotsiny a dia mampiasa ny mpiasany a, kanefany a tsy dia mahafantatra ny fiainan'ny mpiasany a, sady tsy dia mirara an'izany akory a, tsy dia mirara ny zavatra rehetra izay mitranga anatin'ny fiainanao, fa Andriamanitra kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra izay mombanao, mahafantatra ny fiainanao manontolo a, mahafantatra ny zavatra rehetra anatin'ny fonao a, anatin'ny sainao a, na dia ny volondohanao aza dia voaisany. Andriamanitra sady tompo a, sady tompontsika, kanefa koa izy a dia mahafantatra antsika. Dia sady tompontsika Andriamanitra no raintsika ihany koa, dia sady mikarakara antsika izy a, mitaiza antsika izy a, fa tsy vitany mampiasa antsika fotsiny izy. Dia andaontsika ry havana, hanompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana sy amin'ny fitiavana, satria azo antoka izany manompo an'Andriamanitra izany, izany manana ny sitrapon'Andriamanitra izany. Sady zava-tsoa be da be no omen'Andriamanitra antsika raha manao ny sitrapony tsika, na dia ny zavatra kely indrindra izay ataontsika ho an'Andriamanitra aza dia efa hitany, efa ankasitrahan'Andriamanitra. Na dia tsika misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra izay nataony tamintsika, dia efa faly Andriamanitra amin'izany. Tsika manao vavaka fiambelana isan'andro rehetra dia efa hitan'Andriamanitra izany, efa faly Andriamanitra amin'izany, fa andaontsika hitohy hanao ny sitrapon'Andriamanitra, hanao izay mahafaly an'Andriamanitra, na dia mieritreritra aza tsika fa kely ny ataontsika, fa efa ankasitrahan'Andriamanitra izany, dia efa faly Andriamanitra amin'izany. Dia mahay reza daholo tsika rehetrarehetra, dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Halleloia, saotra indrindra. Mankasitraka ny fititsika tao anatin'izany toro-teny, dia Andriamanitra ny amaly fitiany fitia, dia misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa, satria fantatro fa mankasitraka azy koa nareo ary ny fankasitrahana izay ataonareo dia mahatonga anazy mbola ahery dia mbola androso indray, dia mahay reza foana fity dia ampitombon'Andriamanitra ny fahasoavana. Izay ao aminao izay ao amindry dia Andriamanitra ny amaly fitia, dia Andriamanitra hiasa hatrany ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Koa dia tahin'ny tompo dia mahay reza hatrany ifity. Dia misaotra anareo koa satria fantatro fa mampahery azy ireo teninareo ireo, dia izany no misaotra anareo, satria ireo teninareo dia mampandroso azy, mampandroso ny ankizy nge ny fampahirezany, dia misaotra antsika rehetrarehetra. Isaia 1:7 no nivakiny teo, ary niteneniny hoe zao le ten'Andriamanitra manao hoe ianao ry Israely mpanompo sy Jakoba izay nividiko, taranaki Abrahama sakaizako. Halleloia. Raha makitsika eny amin'ny bokin'ny Jakoba, any amin'ny Jakoba 4:4, dia misy teny anankiray manao hoe ry mpisitaka mipijangajanga tsy fantatrareo fa fandrafinan'Andriamanitra na fisakaizana amin'izao tontolo zao, ny fisakaizana amin'izao tontolo zao, niza teo sakaizan'izao tontolo zao, dia fahavalon'Andriamanitra izy. Raha vakitsika koa ny amin'ny Jakoba, ao amin'ny Jakoba ihany Jakoba 2:2 ndray kosa, 9:13,
de zao le teny manao hoe ary tanteraka ny soatra masina manao hoe ary Abrahama ninon'Andriamanitra ka anisan'ny fahamarinana zany ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy de hitandreo fahamarinana amin'ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Halleloia. Mahafinaritra ange le teny toeravany. I Abrahama tena nytenen'ny ten'Andriamanitra hoe sakaizany satria maninona nino ny zavatra nyteneniny de sady tsy nino ihany fa nanao zay tian'Andriamanitra izy. I Abrahama de tena nanao izay zavatra nety tamin'Andriamanitra de nanaovan'Andriamanitra ny Abrahama ary avako malalako nataony ho isan'ny sakaizany. Mba hainao hoe zany hoe sakaiza zany mbola tsara lavitra noho ny namana. Halleloia. Sakaiza zany tena le mifampihinana manta sy masaka tahaka ny Jonatana sy Davida. Vakivava mihitsy Davida tena nahasoa loatra ny nataonao sakaiza hozy izy. Nahafinaritra avy hozy izy olona zay tena tokony ifanalavitsika nefa tena ataonao sakaiza mihitsy. Halleloia. Androany Andriamanitra de miteny mety afaka hiten'ny olona hoe Abrahama no teneniny teto fa tsy iza akory. Jakoba no nofidiny ary Israely no nanompo azy. Israely no lazainy fa mpanompony. Fa androany Andriamanitra mitodika aminazy sy mitodika aminao, mitodika amintsika rehetrarehetra. Tian'Andriamanitra hovaina toerana ianao. Tian'Andriamanitra hovaina toerana. Tian'Andriamanitra hovaina ny fetsoanantsika. Misy any amin'ny Jaona 1:10 de zao no tenin' Jesosy. Jaona 1:10 manao hoe zao no tenin' Jesosy. Andininy fa Jaona 1:10 andininy fa 1:20 vakiko aminaran'i Jesosy. Ny amin'izany zavatra zany de zany zavatra zany lazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Izao ny didiko de mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako aminareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao de manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manao zay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompontsy nareo fa mpanompo tsy manala zay ataon'ny tompony. Fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria zay rehetrika reko tam'raiko de nambarako taminareo. Halleloia. Jesosy tsy te hionona. Raha jerentsika reto filaharana reto de misy dingana reto zavatra nilazainy hoe Israely mpanompoko Jakoba nofidiko ary Abrahama sakaizako. Ny zanak'Israely de nraisin'Andriamanitra fotsiny io tsy ho fotsiny moa zany rehefa zava-tengeza-be mpanompony de natsony hanompo azy de nanompo an'Andriamanitra ny zanak'Israely. Fa tao anatin'izay koa de nisy ny fifidianan'Andriamanitra. Ane tao anatin'ny maro halleloia. Tao anatin'ireo zavatra olona maro reo ry havana malala de nisy anankiray nitsongaina no fidiny. Halleloia. De Jakoba zany. Fa misy anankiray mbola ambony noho ny fidina de efa nataon'Andriamanitra ho sakaizany. No fidina zany mbola tonga teo de nisy choix natao, nisy safidy natao fa i Abrahama no tenenin'Andriamanitra ndao anaraka. Ilozy ny rainao, ilozy ny tanàna ny rainao, ilozy ny trano ny rainao, ilozy zay rehetra momba ny rainao de andao anaraka. Andao fa ataoko sakaizako ianao. Rehefa tonga Jesosy ry havana. Satria tamin'izany andron-dry Jakoba sy ry Abrahama zany de taranaka voafidy. Ange nisan'ny mahatonga hoe taranaka voafidy ny zanak'Israely satria Jakoba ange ny Israely de zanak' Jakoba voafidy satria zanak'izy zanak'le olona nofidiana. Za zao rakoto salama dadabeako efa tandroa tany rakoto salama
no fidina Jakoba dia ny taranaka Jakoba taranaka voafidy dia voafetra teo amin'izay tamin'izany ny atao hoe gentilisa tsika matsy amin'izao dia izao ny tevatetsika hoe gentilisa mihitsy le olona dia olona mbola tsy mivavaka izy olona tena mbola le tena ivelan'ny famarinany mbola ivelan'ny fihavana mihitsy mbola le tena le ay gentilisa be mihitsy gentilisa zany taloha na olona mivavaka ary ny olona fafirenena taloha mivavaka dao fa mivavaka amin'ny sary vongana amin'ny sarisary sy sisa misy mpisorona mihitsy ary misy olona ohatr'izany fa ny atao hoe gentilisa dia zay rehetra hafa firenena ny Israely zay rehetra hafa firenena zay mivoaka ny akoatran'ny Israeliana zany dia gentilisa ka tamin'izany dia voafetra teo amin'ny Jakoba teo amin'ny Abrahama teo amin'ny zanak'Israely izany fahasoavana zany rehefa tonga Jesosy arak'ilay teny teo hoe misy olona maro gentilisa nanatona an' Jesosy niara-ny sakafo tamin'i Jesosy niara-ny faly tamin'i Jesosy ary ireo olona ireo dia misy ohatra hoe manana re zany manana statut manana hoe ahoana ny etsonanao ny misy anao ianao dia misy zavatra tiany Jesosy novaina amin'izay halleloia ary io ny fifaliantsika io teny Jesosy amin'ny Jaona toko 5:10 io manomboka amin'ny 1:11 io no lakilehan'ny fiainantsika rehetrarehetra satria taria i Abrahama no sakaizan'Andriamanitra tsy olona ty ivelany fa i Abrahama no sakaizan'Andriamanitra fa rehefa tonga Jesosy dia izao ny teny Jesosy hoe na dia tsy Abrahama aza ny anaranao fa miaro rasoa nirina na i mama mivalitiana na i Henriette rasoa na Elisabeta na Verselina na Suzelle na izany aza ny anaranao fa tsy Abrahama dia tiany Jesosy ianao halleloia tiany Jesosy ianao ho faharitana taloha dia Abrahama ny sakaizan'Andriamanitra no faharitan'Andriamanitra tiany sakaizako halleloia fa rehefa tonga Jesosy ary zay mihitsy na ny rahan'Andriamanitra ny Jesosy dia lasa nisy sakaiza maro be amin'izay taloha Andriamanitra ny teny tamin'ny Abrahama ianao ny sakaizako fa Jesosy aty amin'ny Jaona toko 5:12 ny teny ianareo zany inona zany efa betsaka efa pluriel ngera avan'izany nareo zany efa mihoatra ny ray nge zany nefa koa tsy roa teto izy aloha mbola 12 aveo izy ny tombo 70 aveo izy ny tombo aveo izy nanerantany ianareo dia tonga ty amintsika zany ianareo zany tonga any aminao tonga any amiko halleloia voafetra zany nareo zany daholo ianareo tena le ianareo hoe olona be fa tsy le vady rehefa tsy de mifakazo iny mivady rehefa mifanao nareo izy zay dia efa tsy de mety fa nareo ve aza mahafanao nareo zany ataovindrina elana serina ianao zany aloha rehefa mifanalavitra za sy mivady tsy mifanao ianao zany tsony apela be fa matamo zany zay matoa mifanao ianao misy zatra tsy milamy mainka moa fa nareo loatra tsy de mifanao nareo fa io nareo io tsy milamy zay fa nareo ve afiry nareo mody dia fa nareo tsy zavatra hafa zay fa tia nareo tena nareo mihitsy olona maro halleloia zao ry havana isika tsy hakanavaky reto amenna tiany Jesosy ho faharitana ianao androany tiany Jesosy ho faharitana ho atao sakaiza misy tanana amin'izao fotoan'izao tamy halleloia dia manankona dia tahaka amin'ny teny sakaizako nareo ny sakaizako halleloia
hoy Jesosy tsy misy manana fitiavana lehibe zao dia manohitra ny any hamonjy ny sakaizany ka izy ary le sakaizany izy ary ny sakaizany zatra fa matika tsy Abrahama ntsony nahafatesan'i Jesosy Jesosy tsy tonga teto mba ho fato any Abrahama ny any Abrahama efa vita efa voasoritra ny aminy halleloia fa iza no nanoloran'i Jesosy ny ainy hamonjy ny sakaizany ozy izy dia izy ary le sakaiza Jakob zany tsy mila nahafatesan'i Jesosy ntsony zany efa milamany amin'ireny Davida zany tsy mila niakatra teo ambony hazo fijaliana ntsony Jesosy namonjy an'izany Davida zany fa niakaran'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana rehetra raiky rehetrarehetra taty ariana taty ary tian'i Jesosy ho faritana sakaiza na iza na ianao ary zay mihitsy ny ten'Andriamanitra amin'ny Isaia faha 1:7 teo hoy ten'Andriamanitra ny 1:9 ianao zay efa notantaniko avy tany amin'ny farany tany ary natsoka avy tany an-tsisiny ahona le tenen'ny olona nareo avy any amin'ny sisiny zareo avy any amin'ny sisiny tonga zareo avy any amin'ny sisiny matetika le sisiny ina fandraisanareo any amin'ny sisiny andeha ho any amin'ny sisiny aloha any alavilavitra ny tanàna izy manao zay mety any ambany vohatra na mety misy olona tonga avy any amin'ny sisiny ao fanavantena zany nareo andeha izy nareo zany alao makarivitra kely any amin'ny sisiny lavilavitra ny tanàna ny tiana tenina amin'izay sisiny zay ary zany mihitsy ny tian'Andriamanitra teniny tsika reto dia avy any amin'ny sisiny daholo vahiny zany amintsika vahiny fa matetika le avy any amin'ny sisiny vahiny mihitsy dia vahiny avy any lavilavitra fa raha volona hoe vahiny nefa olona alatra olona mpifandram-bodina dia tsy avy any amin'ny sisiny izy zay fa olona vahiny fa lavilavitra izy matetika aloha ny anay avy any ambanivohitra ny fiteniny an'izany reo any amin'ny sisiny any amin'ny sisiny ka milaza azy daholo mihitsy zany rehefa malala Andriamanitra rano ny teny manao hoe misy olona avy any amin'ny farany tany misy olona avy any an-tsisiny fa tsy adinon'Andriamanitra zany olona zany ary rehefa tsy adinon'Andriamanitra zany olona zany dia afaka malalako halleloia rehefa tsy adinon'Andriamanitra zany olona zany dia avana malala dia tena teteny aminao manao hoe ho avy Andriamanitra mandefa ny tanany halleloia hitantana avy lavitra ka Andriamanitra eto hitantana olona izy avy any amin'ny farany tany avy any tantany tsy mahafantatra sy tsy mahafantatra ninina hoay ahoana koa zany andao tanaty andrenivohitra nareo hoay re ela koa ito atao vila mandeha iny halleloia nisy nahita momba n'izany fivavahana zany tsika ny olona tantaniny zany olona tsy mahita lalana ary zao tena tsy mahita lalana tsy mahatadidy lalana fa tena tsy mahita ny lalan-kombana mihitsy dia tsy maintsy tantanina ny olona tantanina dia na izay tsy mahay mandeha na izay tsy mahita lalana na koa izay matahotra halleloia dia tsika rehetrarehetra zany nisy tamintsika rehetra hoe mba nahay an'izany fiainana zany nisy tamintsika rehetra hoe mba nahay an'izany hoe Andriamanitro inona zany mba hita ao anatin'izany fivavahana zany halleloia tsy nisy nahita an'izany na zany eny voninahitra n'Andriamanitra fa ndretintsika reto halleloia ndretintsika reto dafa vo reto ry avako malala nisy tamintsika reto efa nalala zay bisy ba
za va teneko anao fa zany baiboly zany zavatra tsy mba neritreretiko tena mba ho haiko hatramin'izay ny ainako hoe mba ahoana ary fahaizana zany verse zany ahoana ary zany hoe misy tenin'andriamiteny de ianao ny azavaina fa nisy tanana nay ny tantany tsika tsy haiko nareo ohatra anahy fa be dia be tao amin'ny baiboly io zavatra tsy fantatro tsy hitako na zany hoe ino ty izy ty anaran'ireo boky reo haiko zany hoe Matthieu, Marc, Luc, John de asan'ny apôstôly hatreo zay mazy tamin'izany manany ihany de zay zany mianatra sekola de anenina foana le izy Matthieu, Marc, Luc, John de lazany hoe maty mibarika ny alika any John zany foana anenina zany foana ny maty mibarika ny alika any John de tadito foana hoe Matthieu, Marc, Luc, John de zany Genesis tsy ny zavatra mba hita ao amin'ny baiboly de Jesosy zanaky Maria zanaky Josefa mpandrafitra de ohatry nisy magy de ohatry nisy mpiandriondry koa de ohatry nisy anjely zay miseho de nazava be de torakovitra ny izy ny mpiandriondry de reto zavatra reto koa tena tsaroko tena hatram'izay nitona zavatra anankitelo volamena zava-mantsary miora zay de hatreo fa za zany tanino mihoatra an'izay Herode koa ohatra mba efa eno fa ny akoatr'izay zany boky hoe Agay zany tsy fantatro ny fisian'izany matematika koa ny alika ny John mihira taloha zany rehefa tavoromboka ny vavaka na taloha hoe vavaka teny am-piangonana de hitanao fa tenenina hijery teny soratra masintsika eo amin'ny tantara faharoa de indrindra fa tantara Samuela rehefa misy ale faharoa io Samuela voaloha Samuela faharoa mpanjaka voaloha mpanjaka faharoa tantara voaloha tantara voaloha tantara faharoa Petera fa tena fanina revana malala mijery andreny de ny tena mampime anahy lasa kambo tsy mitondra baiboly tsy mamokatra baiboly za fa mandra-pitadiny olona iny misy olona tam'zany avekeo fa tena expert mihitsy ny amin'ny zany de hitantsika eo amin'ny sanana ohatra manao kely ohatr'izay ny tanina mijery vady teto de fa mamaky iny kely to de hitany de mamaky miaraka amin'ny plastique fa za ny olona efa mamaky fa na mbola hoe tantaran'ny Samuela manontolo ary ny tantarany eo mbola mitady ameninao izy le pasteur rehefa miteny izy voavaky le izy zay manomboka hitako hoe mety teto amin'ity hoay reny le voalaza teo de midina amin'ny baiboly de alao tsy mitondra ny zavatra tiana tenenina ny baiboly tsisy ninona fantatritsika ty ry havana malana tena avy any amin'ny sisiny tsika ry havana hatrany amin'ny farany tany avy any an-tsisiny mandehana tsisy indrinona fantatry zany tsy azoko mihitsy taloha mihaino toriteny zany tena everiko hoe rehefa any am-piangonanay taloha efa tonga ny toriteny de misy iraray mitsangana alohan'ny toriteny de amin'iny no mivoaka de no sisika anaty olona mitsangana daholo ny olona rehetrarehetra ny ahakabetsahany io rehefa toriteny vitsy olona kely am'izay eo fa zay aza efa mandeha midina remba ndraiky misy épicerie zay eo mihinana mofo lasary sotrosotro coca loza ary mpandraindray misotro labiera rehefa misy aleviton debe ohatra misy deto ny fianam-pianakaviana toriteny zany taloha tena neverinay hoe zavatra elana hoe raha atao an'ny olon-dehibe ary olon-dehibe tsy olon-dehibe rehetra koa fa naina ny mpampanay sy ny taontaona rehefa toriteny to de mivoaka de fa ery izy manoko manangana elana tsiny asa tao hoe toriteny natokana ho an'ny olona efa lehibe sady lehibe efa olomody ohatrany efa tsy de misy ninona atao ivelany tsony de eo de mipetraka eo de miheno tority zany ny eritreritro taloha inona fa vo tsy tafavoaka amin'iny iraray mitsangana iny
de ory mihitsy anao hoe satria efa peraka na mitsangana de jeren'le pasterany ohatra zao ino misy mandeha jery anao daholo ny raiky nalay fiangonana misy rihana ambony de raha eto de andeha hivoaka kery jereny loatra zao fa mingana mihitsy ny tongotra mana fa tonga ery am'le fivoahana le vavaravarany ery ambony karaha tsy tavoaka am'le ira voalohany iny anao de veloma zay no izy tsisy manina zany hoe andeha vavaka zany tsisy manina teny alako tsiny fa tena tsy nahita maminy aho tamin'izany niandraka tekomena izy ianao nialan-daharana bety aho tamin'izay efa rovolana se de le mitsangana eny aloha le mizara sertifika tena niala satria maninona za rehefa sabotsy alina mivoaka alina foana de rehefa mianatra ndraika tekomena alady arivo paster raha ty sa raha matoa vadiny paster ty mampianatra manoratra fa to de latsaka io stylo io de antakisa fa nisy anabaviko zay ara nianatra tamy inona ho nyteneniny teo de nikahiany fotsiny vakiko hoe hiala amin'ny farana apotrany tsy mendrika lasa ny ala rovolana tsy andresana lasa ny ala sa mieritreritra fa fampijaliany ty fivavahany ty laha de ariva anao tokony efa mba mijery baolina ohatr' zany mbola miandraka tekomena kate izy nianatra kate zany rehetrarehetra zany pirofo milaza fa tena avy tany alavitsika ary tsy nahita lalana tsika fa tsy maintsy mila no tantanina ary tsika ny tantanina io tsy mahita nininy ary nantanina tsy mitantana atsika ary tsy fantatsika hoe tanan'izy ary izy ty halleloia misy tena andriamanitra ny amy salamy fa 5:10 fa 5:10 amy zato fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao halleloia tantanantsika tsy mahita ninina fa io manomboka nena zava tianao Jesosy aho tena tianao Andriamanitra fa indroko ka iamanao kate levanao rakitra manodidina ary marizô ay arak'le irany ampifity mihitsy manao rakitra manodidina fa tena milatro daholo ino ny tena mahafinaritra fa tamin'izany tsika mbola voakilasy daholo tsika tamin'izany avy any amin'ny sisiny avy any amin'ny farany tany avy any amin'ny sisiny fa Jesosy mahafinaritra efa tamin'izany no tonga ny teny faminaniana laza nanao hoe ianao zay efa nitantanako avy any amin'ny sisiny avy any amin'ny farany tany ary natsoko avy tany amin'ny sisiny ka nylazako hoe mpanompoko ianao efa nofidiko ka tsy mba nariko eo tsika le nanomboka teo am'le dingana zay nylazaina teo mpanompo a de niakatra voafidy a de nitafita sakaiza halleloia amen fa teto le avy any amin'ny sisiny rehetra le avy any amin'ny lavitra daholo zany tenenina zay fanompoka angenao halleloia ary ho ten'Andriamanitra aza matahotra ianao mbola tsy mahalala ninnininy na le tanana amin'ny tantana ary mampatahotra misy aminareo reo nge misy amitsika rehetra nge matahotra izy le olona anankiray resaka tamiko zay manao tompoko ao za mino fa mila fivavahana izy manao hoe mamila Jesosy miasa mahavarina kerapany teneko any ty zavatra ty misy olona matahotra ny olona manao alleluia sy amen
rehefa mahita olona halleloia jery olona anao ohatry hoe teny ratsy ianao amen ka zay kosa aloha tena ohatry zany zay tany amin'ny fiangonana eto aloha zay tsisy ny teny halleloia sy amen tsy zatran'izany de mampatahotra tena teneniko anao mihitsy fa ny nitezanana eto aloha tadidiko mihitsy tamin'izay mbola kely de nisy fiangonana misy aminareo reo tanatin'izany fiangonana zany fa tsy teneniko anarany alodomandry no ny paster mono ny paster nanomboka n'izany fiangonana zany tao Madagasikara nalaza be zay fiangonana zay fifazam-panahy de tena nafarany ray aman-dre mihitsy tandremo midikiditra am'le fiangonana ry fa misy devoly zareo misy devoly tonga de misy devoly de le miorakoraka reny ka nen'ny olona zatra ny anaty fiangonana dehibe lazainy fa misy devoly tsika miorakoraka amin'ny tetehan-tanana io ry havana teo daholo tsika ny ala matahotra satria zavatra tsy mahazatra betsaka ny matahotra na de zao fandarana zao ary nareo reo ironareo tsara ty be de be taminareo reo no niteny taminay tanatin'izay telo taona sy tapany nisiny zao fandarana zao fa indrindra ny telo taona nisiny akira teo misy taminareo efa ela be manaraka anay eto aloha vao vao tahiny tompo aty anaty mesazy jery tsara ozy ny anabavy zay diniako tsara aloha nareo halleloia fa maninona ary zay ny dinianareo tsara fa maninona ary ny sasany tsy dinianareo tsara satria zao matahotra aloha nareo sao de mba inona ary reto olona tena to meme tampoka de to mitomany tampoka de mikaika halleloia sy to mandindihy reto izy mivady to mitehan-tanana inony ty devoly reto zay nampianaranay mihitsy taloha etretinareo ty zavasy ty zay ary taloha nahazo fampianarana kely ohatrotro zao nampianaranay hatrambola kely hoe zay tsy mandohalika de za rehefa ny ampianarana taloha manao ditra de ampisafidianina satria andehanany mamanay sy ny papanay ny ampianarana mihitsy reto zanak'ireto mba alao mba tsy mandohalika de zay rehefa maditra taloha de misafidy na mamafa WC na mandohalika de alao mamafa WC tam'izany koa manana le boty pime kely eny izy ananana pime taloha pime le botte de pluie tsy matahotra rano na fotaka fa matahotra rano mangotraka izy ananana botte de pluie pime misy mangamanga de misy maitsomaitso ohatry ny hafahafa zay misy menamena ohatry ny raozy zay na mandohalika ary taloha tena nisy misy ny filazananay taloha hoe tsavo olona izy zay mivavaka mandohalika de voly izy zay Andriamanitra ny avana amin'ny tena rehefa manomboka tazonina Andriamanitra Elisabeth hoe nanana botte de pluie le pime tao bata 499 ohatry moa izay misy 999 zay ohatry hoe la 5000 angamba ny vidiny tamin'izany salafo loatra zany tsy tadidiko misy 9 ohatry hoe 4999 zay izy eo amin'ny aigle d'or sa bata tamin'izany na mandohalika aza mampatahotra ny olona de ozy izy foana nareo efa ela nijerena ianareo mivady nandinika tsara aloha zay fa raha nisy lakilosy nampaninao te talao le fiakirantsika zany de talon'ny lakilosy talao de misy orga kely mipotra fa to de manakanjo fotsifotsy de tsy mila nandinika ela be zany nareo sady zany tsisy niny natahorana toy izy nareo tena le izy ty tsy mila zany ela be zany nareo mandinika fa misy aminareo io antany hoe nabavy selina ohatra raha nabavy selina efa ela be mihitsy ny nanalaka antsika teto de avy mijery izy ary tsy mena tsiny ohatry zany daholo tsika misy koa teto tanabavy zay efa zaho zay efa tamin'ny 2019 no nanaraka anareo teto foana
fa voaingakaingana mbola vo tsy amperitaona izy zay nanomboka ny teny nanomboka manao tahiny tompo eto de tsy mena tsinona reo tsika rehetra ohatr' zany daholo tanao revana tanan'andriamanitra io mampatahotra io mbola tsy nahazatra atsika io zany fifazapana zany mampatahotra ny olona zany hoe inona baraingo be nao anatin'izany inona fa maninona no mikaika fa maninona no mandiha fa maninona no mitehan-tanana satria tsy zany nampianarina atsika tsy zany ny zavatra nanabeazana atsika ary tsy zany no niainantsika ary retolona rehetra avy any amin'ny sisiny sy avy any amin'ny farantany reto na de nitantanina aza de natahotra inona re ty hitondrana lalana inona re ty satria lalana tsy nahazatra andriamanitra miteny aza matahotra alleloia aza matahotra fa mombanao aho amen zany hoe mombanao zany de any amin'ny côté anao zany hoe mombanao zany raha misy adevitra de misy hevitrao de misy olona mombanao tena za kosa aloha tsy manaiky an'izany de misy olona miteny marina kosa aloha zany za koa tsy manaiky an'izany marina ny anao zany hoe momba za zany tena nalahelo mihitsy tamin'ny alina tovy hevitra aminao mihitsy tena mombanao mihitsy aho am'izay za koa tena nalahelo raitra ny adevitra misy mombanao zany ny atao hoe momba zany hoe any amin'ny côté anao ny safidinao de safidy halleloia any am'izay misy anao de misy anazy zany ny atao hoe momba halleloia momba zany koa tsy mamela anao rery fa tena miaraka aminao azo lazaina hoe mampianatra anao miaro anao momba avokoa zany hoy zay andriamanitra hitan'andriamanitra mihafahafotsika hitan'andriamanitra sadaikatritsika satria iny nisy olona vaovao tonga de mampinaritra de miresaka be izy Glory Cooper Brittany halleloia meka ny to hoe britanika mihitsy ary satria tena sady teny anglisy le izy tonga soa Glory zay avy hitanao teto de tonga soa anao de maretatra amin'ny farany halleloia ampatahotra io ry havana ary andriamanitra nefa miteny androany okzay anao le mijery jereko lavitra aloha misy anabavana ekrazay zao zay felabena nanaraka anareo fa zay tenenina reo aloha de jereko aingana amin'ny baiboly inona sao de marina sao de diso sao de tsy izy sao de izy ka marina ny eritreritra reo de nio tsara ihany marina aloha sao de tsy izy tokoa fa naziko ary mba ohatra anareo zaho a taloha tamin'ny voaniditra fifazam-pana ohatr' zao zany fa sadaikatra ry havana za vao nahita olona ny sarony fotsiny de fa tonga to zany taloha ohatra ny fijerin'olona ohatrany hoe mampafantatra-javatra ok za pokaty be mihitsy tsisy ninona akory tsisy ninona fantatro ritry fa misy olona mantsy ohatr' zany ohatr ny olona mahatakatra misy zavatra takany be deabe zay tsisy ninona tonga de any fotsiny ny zavatra ohatry ny sariny mikaika ohatrany halleloia ao jereny misy manandra-tananao ohatrany olona tena misaina be enina be tsisy ninona fantatra zay fifazapana teatana anao tomany tsisy ninona ny fietsika fotsiny hoe olona miavaka enao zany tena olona izy tsisy ninona fantatra hoe maninona ny olona mitomany efa mivavaka misy manitsaka ve ny tongony sa misy tsy mety visy izy alisa de misy misika tsy fantatra tomany mety vavy voron'ny vadiny amby izy tia tsy fantatra tsony misy aretina mikiky tomano de natataotra izy sao de fiderana am'izany
ka de mamadika tsika de misy aponga sy aponga tapaka sy milokana mimpirina anao fa tsisy vidy itanareo le vidy miseho endry fa eke tena fa zao aty tena zareo ndray mana izy koa fa tsy manao ny t-shirt kely fa tsisy akanjo paster pastor fa tsy nareo manao zany nareo rehefa nareo mitenena mahakasika any da alleloia ho tahiny tompany ianareo aza matahotra tsapa fotsiny aloha hoe misy fomba an'Andriamanitra anao ve eto nisy olana ianao tonga renao ve nisy fomba an'Andriamanitra anao sa hoe tsy izy mihitsy. Alleloia. Ny anarany fandarantsika de andramo ka izaho de andramo fotsiny mena sady manandra fa fenao mety mahatsapa aina ianao ary matoy ianao mbola eto za resy lahatra fa mbola mahatsapa ianao za ndray miteny anao manomboka miverina io miverina eo zay lahy io ohatra manomboka eo foana mamavaly tinda zay rika nareo manao anay zany zay komba tanao zany ireo liony andray anjara alleloia pitika ao ny brosy nivony soev halleloia tahiny tompany ianareo ny ten'Andriamanitra aza matahotra rehefa momba anao de aza mierikerika foana ny olona rehefa matahotra de mierikerika koa satria matahotra izy zavatra azo mandeha elakelan-trano tsika sy ravikasa mierikerika foana ary ny zanak'Israely nierikerika foana rehefa ivoaka any tany Egipta de nahita inona nahita ny Farao misy fotoantsika tena tsy ilaina mierikerika isika kôdikôdy ozy Justine Lovo kôdikôdy mierikerika zay tokony hoe atao hoe raha atao teny mahazatra zany hoe ary aza kôdikôdy foana fa zany Andriamanitra aza mierikerika foana misy zatra mamperikerika ao io olana sy ady sy mamperikerika io tsy afahanao mandeha mahitsy io mierikerika sady tantaninany ianao mbola mierikerika satria manino satria mbola tsy matoky ianao alleloia mbola tsy matoky ianao ary ianao tsy menatsindra ianao nge tsy menatsindra mbola tsy matoky ianao fotsiny mila mahita alleloia ianao fotsiny mila mahafantatra manomboka androany de fataro fa fomba ny olona avy any amin'ny sisiny sy avy any alavitra ny matahotra sy mierikerika satria tsy mahazatra azy io alleloia fa manomboka androany de tetenanao fa io tanana mitantananao io de tanana mampahery anao ary tsy vita amin'ny mampahery misy mantsy olona mampahery mahereza ary sefa tena mafy satria koa izy zany mbola mandalo ady ianao zany ve ny olanao raha kapokapohany kely ny sorika mahereza ianao fa saloha tsy teo amin'ny toeranao fa Andriamanitra sady mampahery zao mahereza ianao inona le olana alleloia mahereza ianao aiza fotsiny leo nisy namona ny ray any tadidiko koa zay nisy namona ny ray any vototra zao amin'ny maso fa ny tamin'ny namako mahay miady be zay tsisy araba tsisy vita fotsy mazy teo zao ny tenena iza le olona le eto any amina fotsiny leo izy mahay miady be iza mitsy nanaonao zao iza fa Andriamanitra mihoatra lavitra noho izany iza alleloia inona le olana fa za sady mampahery anao za monjy anao alleloia ary porofon'Andriamanitra aminao mihitsy androany alleloia porofon'Andriamanitra aminao fa Andriamanitra tsy mba hikavivi rehefa hitantananao Andriamanitra tsy mba hiafafa rehefa hitantananao fa hoy ny tenin'Andriamanitra eny mitantananao amin'ny tananakavanana ny fahamarinako ry havana
tia fahafan'Andriamanitra ny tantanana anao. Ary aza manahy ianao fa mitanakavanan'ny fahamarinany mihitsy no hitantanana anao. Androany za teteny amintsika rehetrarehetra. Avy any amin'ny sisiny ianao. Fa avy any amin'ny sisiny ananan'Andriamanitra programa ngezabe. Ary tena tian'Andriamanitra atao piray fanantenana aminy, piray lovo. Alleluia. Piray tombotsoa. Mahafinaritra be ilay zavatra tenen'ny fity teo hoe tsy te hanana patron ny olona te hiasa am'izao. Fa ianao miasa dia ataovy patron anao Andriamanitra. Andaontsika nompan'Andriamanitra. Ny ataontsika eto dia manompan'Andriamanitra izy ilay olona. Inona tsara mihitsy ilay zavatra ataonareo e? Mivavaka fa zay. Mivavaka amin'izy. Ohatry natao. Ohatry ny hoe mankany amin'ny ohatry mampatsiahy anahy ilay zany amin'ny pôlisy taloha. Ianao ilay radona kotsara ma? Ieno aho. Anareo ilay akila teo? Ieno aho teo. Inona moa zany a? Izy amin'ny misy olana be raha meno anahy eto zany olo zany a. Dia za te tena hoe aza matahotra. Mandrosoa. Mandrosoa fa hivavaka tsika. Inona moa zany ilay zavatra torinareo? Andriamanitra. Ray zanaka fanamasina sa? Ieno aho. Ray zanaka fanamasina. Dia inona le zavatra foto-kevitra hijoronareo? Fantaniana FFV zany rehefa any amin'ny pôlisy ianao rehefa mbola tsisy natao PV nareo a. FFV ny soratana. FFV fantaniana maninona valiny moa. Dia manana izy. Tika. Mino mba ianao? Manaiky fa ianao fanandray antsika. Tika. Dia karaka le machine. Nanona machine mba saiko mihitsy. Tika mahay mitendry machine be ny pôlisy mpanao famotorana. Tika. Ianao dia manaiky fa ianao fanandray antsika. Zik. Dia avelany machine. Dia FV. Tika. Dia sina tsipitsipika. Tika. Valiny. Nareo ilay tompony akila teo? Zik. Eny tompo. Dia tika. Inona moa zany ilay zavatra torinareo? Andriamanitra ny torinareo. Nisy FFV ndray. FFV. Fantaniana ina moa ilay F raitsy zay hoe fantaniana sy vary, fantaniana vary zany. Raha misy pôlisy eto mahay an'izany tsara. Nandalo an'izany zay. Ao ana ny fomba moanao ny fitoriana ny famonjena. Naiky andefa le machine ireny. Anipika izy dia amaly tsy namaly tsiny azo fotsiny ahy. Zandre mba ny teny 3w.andramokaizo.com. Enoy. Dia meno aloha, meno ray andro, herinandro, ray volana, herintaona, 5 taona. Dia rehefa resy lahatra, dia fantatrao amin'izay hoe inona moa ilay torinay. Na anaovany ankety za. Misy Jesosy efa ty ve za dia mbola atao ankety any. Eno fotsiny any akila teo. Ka zao ilay avana malala. Isika ianao io ananan'Andriamanitra programa mahafitra be anao. Programa n'Andriamanitra aminao dia tiany ianao ho atao sakaiza. Miainga mpanompo ianao. Dia io ianao fa mifidiny. Fa raha mitohy ianao amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra io. Nampelatsika fity teo hoe hitan'Andriamanitra io zavatra ataonao io. Hitan'Andriamanitra ianao manomboka miaraka io. Hitanao ireny ankizy ireny groupe izay maresy ireny. Ireny ireo olo ireo dia olona efa mandroso kokoa ara-panahy eto amin'izao fandaharantsika izao. Efa resy lahatra amin'ny zavatra izay toriana eto dia tsy inona fa ny fahamarinana. Inona moa ny fahamarinana? Dia izay tenenin'ny tenin'Andriamanitra. Ary anisany hijoroan'ny akila teo ny fitoriana, ny fahamarinana, ny fitarihana amintsika handeha amin'ny fahamasinana. Halleloia. Mba ahafahantsika tsy ho diso fanantenana fa rehefa mivavaka tsika dia manan-katenaina isika. Hoy Jesosy hoe ianareo ny sakaizako. Raha manaraka izay andidiko anareo, tsy ataoko hoe mpanompo tsony inge ianareo fa hiakatra grady inge ianareo fa mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony. Mety vao nanomboka ianao dia miainga mpanompo. Mbola tsy fantatrao inge izay ataon'Andriamanitra. Mbola tsy fantatrao inona ny projet an'Andriamanitra ambadika zavatra ataonao io. Fa izy Jesosy ny mpanompo
tsy mahalala ny ataon'ny tompony fa efa nitoky hoe sakaiza ianareo satria zay reko tam'raiko de efa nambarako anareo tanao ry havana matetika tsika rehefa tena efa anatin'ny tontolo ara-panahy alleloia rehefa tena anatin'ny tontolo ara-panahy tsika de zao misy zavatra alleloia misy zavatra fantatrao ohatra manofy ianao de fantatrao misy zavatra mitsanga de fantatrao meloa zany iny ianao efa manomboka sakaizan'Andriamanitra ianao iny ianao lefa tam'voalohany tsisy nina fantatrao mihitsy avy any amin'ny sisiny avy any lavitra iny ianao le mbola le mpanompo manomboka fidina am'izay ianao manomboka hampanofisin'Andriamanitra am'izay Jakoba manomboka mahita ny hoaviny izy ary ny sakaiza tonga de mahafantatrao nataon'Andriamanitra mihitsy alleloia ianao efa mahatratra an'ity zavatra ty rehefa ohatra ianao tena fa tena ara-panahy be ianao de andeha hanao examen ianao de tsy mila mianatra be kory ianao fa ao am'izay ianaranao za vo aingana le tataiko anao hoe nanao nisy formation zay naranaraha de nanao examen tam'le izy tsy isy fotoana eritreretinareo efa avy nanao fandarina ohatry zao a raha pisy ny examen de mbola tsy netiko teto ndray moa le boky misy boky fi ianarana page efa firy de ray tsy hoe ray fa 50 am'ireo mifanontaniana 50 izy zay sa 80 sa 70 kory ary ny question tokony ianaranao manomboka amin'ny page voalohany ka hatrany amin'ny farany boky io zany efa tsisy fotoana tam'izay koa nisy zavatra nahazo ana nitadinareo ny tanety taminareo nisy miolana angamba fa ny anina de marary ny de vita fandarinao de le vadiko sady manotra anahy tata orina ay sady mizay toko ay de am'izay ataony elaela ay de mandradreva tsy hay tsony mampinona ay eo misy ay firenkely ny any azafady ay de sady eo mianatra lesona de zany efa sady te atony nefa mba te akatsirony am'le oriny le vadiko ay mba tsy hay ary ny soratako tany anaty examen tany ay eo misy tena tsara mihitsy manay verimberena de raha pisy koa ohatry ny valiana kely a tena mahafinaritra le oriny alele sotra mampionona fa zao tsisy ninapakana de zao nataoko de mampionona mihitsy ngamba ty zavatra ty za page anankiray zay novakiko eo am'le page rety io foana jereko ay eo misy ny eny jejereko ohatry le lesona ao am'izay misy ma fa tonga tany am'le examen moa zay anao de natory toriny hoe tena te atory be mety point mampatory koa mampitsera mampiona ta to de natory tonga ny fanadinina pitsy ina zavatra tranga le page anankiray nanarako zino mibotra tany satria manino fafantarin'Andriamanitra anao ny olona ara-panahy sakaizan'Andriamanitra tsy manao soadiso zany tsy manao erreur zany fa ny zavatra ataony to de eo am'le izy i Davida rehefa nitifitra ny Goliath ara-panahy nampahafantarin'Andriamanitra azy ny toerana lehan'ny vatony ary tsy izy tsony ny tanany iny fa mody nanao fotsiny izy ataon'olo sakaiza zao ry havana malala telo taona zay ny rahanao tamin'ny akiradio Amerika any janvier 2018 zay nanomboka ny toriteny ohatry zao fa ny radio nanomboka octobre 2018 fandeha ataontsika nanomboka teo ny tantarany rahantsika telo taona zao ny raha nenonao ny akiradio niainga tany amin'ny avany amin'ny sisiny avany alavitra anao misy taminareo mbola tsisy ninina fantatrareo mihitsy zao fokavahan zao fa iny ianao soratana ho mpanompo ianao de tao anatin'izany olona firy ny nandalo teto fa reo tsika 12 no fidin'Andriamanitra ianao tao anatin'ny maro ry avako malalana ary za miteny anao foana isaka manomboka ny fandalana manao hoe tsy kisendrasendra ny atongavanao eto fa fidin'Andriamanitra ianao avy lavitra ianao fa fidin'Andriamanitra ianao za tena teteny aminao androany halleloia raha mitoy ianao miankina aminao io fa raha mitoy ianao de tsy mijanona eo io tantaranao io fa ho lasa sakaizan'Andriamanitra ianao ary tsisy miafina aminao ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra de ho fantatrao daholy any amin'ny tontolo tsy hita maso fantatrao hatramin'ny programme raha tsika ataon'ny devoly de mandamoky reny
matory ianao ampahitan'andriamanitra fahitana na mandeha eny ianao na ianao am'izao fotsiny de mahita fahitana de mahita vahaolana tokony alana iza nanolotsainanao tsy afenin'andriamanitra aminao satria sakaizana ianao tianao Jesosy a tsy te hanafina ninina aminao tsony Andriamanitra manomboka androany tia ny atao sakaizana ianao maneke andaotsika hivavaka andaotsika hiroso lalina amin'ny fivavahana fa tianao Jesosy mety fa nahakasika anao ve zany teny zany raha nahakasika anao zany de tsara fantatrao fa nataon'Andriamanitra ho anao mihitsy zany teny zany androany isika rehetrarehetra zao ry havana de avy tany lavitra be daholotsika tany misisy tany tany amparany tany misy tanana nandray atsika tsirairay avy zatra tokony ataonao androany de ny misaotra hoe Andriamanitra misaotra anao a misaotra fa mba anisan'ny nofidianao a iza moa ianao nofidian'Andriamanitra iza moa tsika no nofidian'Andriamanitra ry havana malala fataran'ankiza loatra ianao no nofidian'Andriamanitra fa de tsara tahaka ninona loatra ianao no nofidian'Andriamanitra tsy voavalinao zany misy fotoana manontany tena Jesosy a inona teo amiko nge mba hitiavanao anaty e tsy voavaliko zany izy ihany malala an'izany ary tadideo fa mbola be de be koa raha natsoina fa ianao ny fidina io ianao ny tongeto ataovy zay atonga anao ho sakaizan'Andriamanitra tianao Jesosy ndao mba ataontsika tiritiro Jesosy a olona maro eto tany nge no mifidina fa vitsy ihany ny tonga any an-danitra za ve Jesosy mba anisan'izany teneno androany za misaotra anao fa mba anisan'ny nofidinao a androso a Jesosy a halleloia amen maireza dola hitra tapany faharotsika aorina halleloia hitra tapany faharotsika aorina tena ity fa iza moza no tondrony fanondronao galavony ankoka ny fokony akeloka rany amiko olondray tsiray izao nefa no fihininao ao netsampy eo atratranao ao fa neva tevao efa natao tsy misy ao nefa no takarinao androna votanao efa maty fanay ao ndrisy fatolamainao vola no velominao ao matsanganao zanakao ao tsika rehetra ianaina hoe Jesosy a iza moa ty zay iza moa ty zao no ty avinao sy navotanao ny foko no fenoinao ny famay mamasinao tepolonenanao Jesosy o iza moa ty zao no ty avinao sy navotanao ny foko no fenoinao ny fanay masinao tepolonenanao Sundainao mbanita zany fiainana ny paradisa misaotranao fa mba anisany ao zany foko loasininao ny foko feno fiadanana santariko ny fitsaharana fa neva tevao avy tany amin'ny sisiny mihitsy tsy misy ao nefa no takarinao endrona votanao efa maty fanay ao ndrisy fatolamainao fa mbola no velominao ao matsanganao zanakao ao
jesosy izamo tizao no tiavinao sinavotanao ny foko no fenominao ny fanay masinao tepolonenarao jesosy izamo tizao no tiavinao sinavotanao ny foko no fenominao ny fanay masinao tepolonenarao ny foko no fenominao ny fanay masinao tepolonenarao ny foko no fenominao ny fanay masinao tepolonenarao Alléluia. Mirona ijerentsika amin'ny tapany faharoa mifandarantsika izay afinaritra dia afinaritra tokoa dia andaloantsika amin'izao fotoana izao rahantsika vavaka aloha zany. Alléluia. Rahantsika vavaka zany toroteny zany dia tenitsika hoe Jesosy misaotra. Alléluia. Afaka misaotra an'Andriamanitra ve ianao androany dia afaka malalaka azonao atao ve androany ny misaotra an'Andriamanitra hoe tompo raha tsy ianao dia tsy toy izao afaka ve ianao ry havana hiteny androany hoe Jesosy misaotra fa tsy adininao ny avy any an-tsisiny misaotra fa tsy adininao ny avy any amin'ny atany lavitra Jesosy misaotra azonao atao mihitsy an'izany azonao atao mihitsy misaotra an'Andriamanitra androany mety adininao zany taloha fa afaka teneninao androany misaotra Jesosy fa tsy adininao ny avy any an-tany lavitra tsy adininao ny avy any ambany tanàna Jesosy tsy adininao ny mavomavo sy ny tsy manan-katao Jesosy fa natsoinao ary nytantaninao ary tsy navelanao hijanona amin'ny mahampanompo fa novidinao ary mbola hoentinao ho ataonao sakaiza raha mitandrina izay asianao tandremana misaotra betsaka Jesosy misaotra satria tena tsara ianao lehibe ianao be fitiavana ianao ary be famindrapo ianao vavaka izay Jesosy androany ny olona rehetra izay tonga eto androany vavaka izay Jesosy androany ny olona rehetra izay tonga eto androany mba tena ho tahinao Jesosy mba tsy ho verimaina Jesosy ny fiainan'ilay olona rehetra mba tsy ho verimaina Jesosy malalo fa tena ho tahinao amin'ny sandrona mahery azo avelanao andalo fotsiny zany teny azo avelanao andalo fotsiny izao fotoana mamy izay ainononay ny teninao Jesosy ary ataovy mahay manararoatra fa mandalo amin'reto olona reto ny famonjena dia famonjena izay alefanao Jesosy dia ny tananao izay mahery sy lava izay mitantana tonga momba an'reto olona ireto misaotra Jesosy voninahitra ho anao dera ny saotra ho anao efatra amin'izay dia mandrakizay akasitraka manome voninahitra fa tsisy toanao dia visatany tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izany teny izay navavy teto famohany anatin'ny olona tsirairay avy ary ho tsaronay foana manomboka androany fa Andriamanitra mahery no mitantana anay avy any an-tsisiny ary miteny aminay aza matahotra fa ombanay ary mitantana anay amin'ny tany nakavanany fahambarena ianao ny patron anay Andriamanitra ianao no mitantana anay ary ianao rehefa mampiasa anay mihoatra noho ny rariny sy nitsiny ary tsy mampiasa anay mafy nefa tena mitany fiainanay amin'ilay tena mety misaotra Jehovah'Andriamanitra Halleluja Amen
hitra amin'ny tapany faharoantsika amin'izao fotoana izao a maharety ianao a fa mbola finaritra ny fotoanantsika tany tompo dao rery tsika rehetrarehetra Jesosy dao tsika rehetrarehetra dia mpizomampy daholo a misy raha anankiray ty mba totra telo mirahavavy ianareo satria tsara olona ianareo a dia mankafy zary dao ary tahiny tompy daholo sika rehetra dia faly miarahaba ny akiradio nahatratra telo taona ny orenany dia miarahaba ny ranadarado ny vady izay mpikarakara manokana ny radio akiradio dia miarahaba koa ny mpikambana rehetrarehetra dia samy tahiny tompy daholo eo tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra dia fahasoavan'Andriamanitra natozoantsika dia nofotrantanany natratrarantsika zao andro malaza ho an'ny akiradio izao tsingeriny taona fa telo taona ny akiradio androany dia mirarosoa dia mirarosoa any akiradio zahay izay mpankafio mpanaraka izany akiradio zany satria moa tena nahitana voka-tsoa tao taona mpiova zavatra be dia be nandraisana valim-bavaka sy nafantarana hoe fahatsanan'Andriamanitra tena faly be anay manana akiradio tena faly mampafalifaly anay mampavelona ara-pananay zany akiradio zany dia entiny tena koa dia mirarosoa ho any akiradio ho tahin'Andriamanitra fitaovana matanjaka maneran-tany izany akiradio zany amonjena fanan'olona be dia be mandra-piavian'i Jesosy eo amin'ny rahalanitra dia ombanareo ane Andriamanitra ary tantana nareo ahafahanareo mamparitika zany filazantsara izany dia faly be ane manana zany akiradio zany ary manana anareo koa dia mirarosoa dia tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra alleluia amen manana fidarantompo antsika rehetrarehetra dia faly miarahaba ny akiradio no fatratraran'ity tolo taona nisokafan'ity fandaharana ity isaorana ny Jehovahandriamanitra satria nahelany roso ary nasariky ny fanan'olona maro ny voalohany ny tenako tena resy lahatra ny amin'ny fampianarana ny amin'ny fampianarana isan'andro fa tena mahafinaritra taty fandaharana ity ny voalohany nandresy lahatra zaho hitian'Andriamanitra bebe tokoa hiala ny fahazaran-dratry ary tena hoe nahitako valim-bavaka nahitako fitahina nahitako fitiavana indrindrandrindra satria ny fitiavana moa tena ny fitiavana moa no
tena ngeza indrindra eo amin'ny fiainana fa tamin'ity fandahana ity fampianarana endra fa tamin'ity fandahana ity nandrisy lahatra za dia miravo soany ity radio tainy jesosy antsika rehetra halleluia amen. dia mbola faly miarahaba antsika rehetra indray ny tenako a miarahaba ny mpikambana amin'izay maresy a dia miarahaba ny pastera menakavy ihany koa dia amin'izao fatratrarany akiradio ny fahatelo taona izao moa dia faly miarahaba ny akiradio zay a ao mpikambana izay maresy a dia miarahaba manokana ihany koa ny pastera mivady izay angatina nanana sy finahitana an'izany akiradio zany dia mirary soa mba ho tratry ny taonataona maro indray a ary irariana dia mba hielo fatrana manerana an'izao tontolo izao any a izany onjam-peo zany a ary maro indray ny olona ho voakasika amin'ny alalan'izany onjam-peo zany a amin'ny alalan'ny teny a izay izarain'ny mpanompon'Andriamanitra ao anatin'izany a dia misaotra betsaka anareo mivady zahay a satria tena mikolokolo ny ara-panahinay tokoa ianareo a dia voninahitra ho an'i Jesosy a dia mirary soa anareo foana foana izahay a dia mirary soa an'ny akiradio ihany koa dia amen. Tahin'ny tompo pastera menakavy dia tahin'ny tompo antsika rehetra amin'ny fifaliana no iarabako izao fitsingerenan'ny taona ny fahatelo taona izao akiradio izao a dia mirary soa hatrany hatrany a ary tahin'Andriamanitra hanakoako maneran'izao tontolo izao onjam-peo izao a dia tahin'ny tompo antsika rehetra mirary soa hatrany hatrany tahin'i Jesosy halleluia amen. Miarahaba akiradio amin'ny fahatelo taona amin'izao tena tsara be zany ny vokatra ateraky ny akiradio ary isorina koa pastera rady mivady amin'ny fanatontosana ny zava-drehetra amin'izao zava-dehibe ny akiradio tena ahitana ny voninahitr'Andriamanitra izay tena miasa ary nanova za tamin'ny zavatra maro dia zao akiradio zao koa asantra antsika ho an'Andriamanitra reriany voninahitra ary fiadanina koa ho antsika tsiraray dia samby mazoto manaraka izao fandaharana zao fa hitanao hiseny voninahitr'Andriamanitra halleluia amen. Anniversaire akiradio dia ho tratry ny amin'ny fahefa-taona indray tsika rehetra tahin'ny tompo daholo.
Jesosy sika rehetrarehetra iainana anarako mikambana eto amin'ny fandarana andramika izao izay hitanao mizara ny teninaina isan'andro isaky ny latsinainy ka hatramin'ny zoma. Eto moa liavana dia tia ampita kely amintsika fotsiny momba n'izany fandarana teninaina izany. Za aloha voalohany indrindra teto amin'ny fandarana nanomboka tamin'ny taona 2014 tamin'izany fotoana izany no nidirako teto. Dia ny fandarana teninaina dia nisokatra tamin'ity taona ity tamin'ny volana janoary fa 20 volana janoary no nanomboako nizarantsika amin'izany fandarana teninaina izany. Nentomboan'io fandarana io dia misy fotoana aloha za tamin'ny fotoanan'ny confinement reny nanomboka namaky tenin'Andriamanitra dia n'enregistreko ilay izy dia nizaraiko any namako fa tsy nizaraiko publika izany, tsy nizaraiko an'olona rehetrarehetra fa nizaraiko an'ilay namako fotsiny. Dia tamin'izany fotoana izany namako niteny anao hoe mahafinaritra moa izy ilay izy mampahery be. Dia rehefa nandeha ny fotoana dia nijanona kely ilay izy fa rehefa teto amin'ny fandarana amin'izay avana dia nandeha ny fanompoana dia nibitsika amin'izay ny fanahy masina hoe averena ozy izy le fizarana ten'Andriamanitra ataonao iny fa mampahery olona iny mety amelombelona fanahin'olona iny amoky fanahin'olona iny. Dia rehefa mivavaka rehefa natsapan'izay hoe te hizarana ten'Andriamanitra dia niteny tamin'ny pastera hoe za pastera mba te hizara ten'Andriamanitra ohatran'izao. Dia nomeny lalàna manokana moa za dia mankasitraka ny pastera mivady manome an'izany fahafahana mizaran'izany fandaharana izany dia voninahitra aman'Andriamanitra. Dia io teninaina io riavana dia toko anankiray ao anatin'ny baiboly isan'andro zareko amintsika eto amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny allemand. Dia manasa anao za hiaino satria tsy teniko ilay izy fa ten'Andriamanitra mizarana amintsika isan'andro eto. Arosany ten'Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azy ary izay nampatonga an'ilay izy hoe teninaina no anaran'ilay fandarana fa tsy hoe teniko kosa satria. Dia manasa anao hiaino fa mamelombelona amin'ny fanahinao izany tahaka antsika mila sakafo isan'andro koa dia mila sakafo koa ny fanahintsika. Dia mazotomy fa fandarana ho anao maimaim-poana izay zaraina eto amin'ny Facebook miaraka amin'ny andramika izao izany. Dia miarahaba manokana ho an'ny akiradio amin'izao fahatelo taonan'izao Jesosy ne hitantana hatrany mandra-piaviny dia andramika izao fa tsara Jehova riavana. Fadanan Jesosy Kristy tombo amintsika tsirairay avy dia faly miarahaba ny akiradio ny tenako nahatratra izao fahatelo taona izao. Dia miarahaba manokana ny pastera Rady Mivady nanatotosana mola vola nampisy ny akiradio satria raha tsy teonareo mivady dia tsy nisy ny fandarana. Dia rahasoanareo mivady mbola ho ampiasain'Andriamanitra be amin'ny asa fanompoana dia mbola hitarika olona marobe izao radio izao fandaharana izao dia isaoran'Andriamanitra nampiasa anareo mivady anova sy hikasika ny fon'ny olona maro hitodika amin'Andriamanitra. Dia anisan'izany ny tenako izay tena voakasika voatarika ary koa nanova ny fiainako tanteraka ny akiradio sy nampianatra ny tena itian'Andriamanitra sy hanompo an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana tanteraka. Dia mankasitraka anareo mivady hatrany dia hotahin Jesosy any anareo manakafy kely. Aleluia, amen. Faly miarabantsika rehetrarehetra mpanaraka izao fandaharana andramika izao dia miarahaba ny andramika izao nahatratra ny fahatelo taonany amin'ity androandroany ity. Dia miarahaba nareo mivady ihany koa izay nitotona fotsy na masaka n'izao fandaharana izao dia ny tompony mbola nafery anareo mandrakariva fanatotosana ny asa izay nitsony anareo indrindra amin'ny fitariana fanahin'olona ho any amin'Andriamanitra. Dia mbola mihery hatrany anareo mivady, mbola ampiasanareo mihoatra izy ary mbola hitanareo mihoatra lavitra ny amin'izay efa vitanareo hatramin'izay. Dia za moa vao herintaona izay no nahitako an'ity fandaharana ity tamin'ireny fotoanan'ny confinement ireny tamin'ny volana avril 2020 nahitako an'izao fandaharana izao izay tena hoe nampahery sady tena hoe nitondra fifaliana teo amin'ny fiainana be da be ny zavatra noraisina tetony amin'ny ara-tanàny amin'ny fampianarana isan-karazany izay
noentin'izy mivady dia tena hoe isorana an'Andriamanitra ary isorana anareo mivady manokana izany rehetrarehetra zany fa tena hoe fitaovana lehibe nareo nampiasain'Andriamanitra na toy izao miara-pananay indrindra nafahako mivelatra tamin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra sady nampitombo miara-panahiko ihany koa dia misy moa zany fandaharana izay nataoko eto amin'ny andramoka izao dia ny fandaharana roa minitra izay hitantsika mandeha eto amin'ny radio andramoka izao isaky ny alatsinainy sy ny larobia ary zoma dia misaotran'izy mivady mian'ny fahafahana manao an'izany fandaharana izany satria raha tsy misy an'izy ireo dia tsy afaka mivelatra nanao an'izany asan'Andriamanitra izany fa n'izy ireo dia afaka mivelatra ny tena nafahana nanatokosana izany dia tahin'Andriamanitra hatrany nareo mivady dia manasantsika rehetrarehetra anaraka izao fandaharana izao misy ny fandaharana izay raha neto isan'andro isan'andro avavaka fiandenana manomboka amin'ny 5 sasany alina eo ora fieroka dia manasantsika rehetrarehetra anaraka izany fandaharana izany fa tena hoe natahery ary za zao vavolombelona zavatra izay miainana hatramin'izay teto dia tena hoe nandray valom-bavaka nandray fitahiana no nipisihy izy mivady reo izay natahery sy mivavaka mandrakariva dia manasantsika rehetrarehetra anaraka izany anjivo amin'izany hoe fanaovana ny asan'Andriamanitra izany hoe eto amin'ity fandaharana andramoka izao ity dia tsodrano anareo mivady mbola vita loatra lavitra izay efa vitanareo teo aloha dia mitoko mbola omba nareo miaraka kely hatrany dia tina be nareo mivady dia biso. Bon anniversaire Kiradio. Manona fiadana amin'ny tompo ao amintsika mpiaintsika naraka an'izao fandaharana zao eto amin'ny Akiradio zao ny tenako dia voalohany indrindra dia faly miarahaba nareo mivady Pasteur Rady Rakotosalama sy Zoko Matono amin'izao nahatratraranareo fahatelo taonany Akiradio zao dia za manokana moa tena faly dia tena faly satria fanondroako amin'izao zany no miara-mankalaza aminareo eto ny anniversaire ny Akiradio na dia fahatelo taona zany androany dia raha soanareo mandrakariva Pasteur dia entina izy fandaharana sy ny Akiradio misy foana dia sady ihany koa mba hitondra fahasoavana sy fampahirizana mandrakariva ho anareo soan'ny olona maro rehetra izay hoe mpanaraka sy mangetaheta an'izany tenin'Andriamanitra izany mandrakarivan'i Jesosy Kristy any amin'ny lanitra dia za moa emeny fiantson'olona anahy tena anarako moa izany efa loviliany fiantson'olona anahy eto amin'ny asan'Andriamanitra eto sy any ivelany amin'izay olona efa mahafantatra anahany dia ataoko eto moa sady mitory-teny eto za no mpanolotra ny fandaharana akipatisy izany hoe akipatisy izay fianarana mofomamy izay hoe base fotsiny ihany dia mahafinaritra anao mizaran'izany resaka fanaovana mofomamy izany aminareo eto izay arahanareo eto isaky ny eo amin'ny tapa-bolana eo moa izany dia mino fa samby andray ny tandrika azy avy tsika tsirairay avy na ny tenin'Andriamanitra izay zarana eto na izany resaka fanaovana mofomamy izany dia hoe inona moa ny antony mampatonga ana mizaran'izany eto ry avana tena hoe fifaliany foko ry avana sady zara to efa tia mizara sy tia manome an'izay hoe mba zavatra kely mba haiko aty amiko aty izany dia mino fa mitondra voka-tsoa ny olona izay lina amin'izany fanaovana mofomamy izany ihany koa dia efa tany Madagasikara moa izany no nianatra ny fanaovana an'izany mofomamy izany dia nitombo sy nandarina bebe kokoa hatrany an'izany rehefa tonga taty Frantsa dia izao mizara an'izany fanaovana mofomamy izany aminareo eto no tenin'Andriamanitra raha tokoa ry avana efa malaza an'izao hoe aza mamena ny soa amin'izay rehetra tokony mena azy raha mbola azo tananao tao ihany dia ianao koa raha mbola manana fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ianao raha mbola azonao tao ampitiavana be ry havana mizara an'izany amin'ny hafa dia atao ry havana raha mbola hoe mahasoa ihany
dia izaho moa efa tamin'ny farany taona tany amin'ny 2019 tany no nanomboka nanaraka an'izao fandarana zao, fa nanomboka nandray anjara sy ilany roso bebe kokoa hatrany tamin'ny volana mai avril 2020 tany ho avy. Dia ny roso dia ny fikambanana dirako voalohany tamin'izany no niditra Gamaliela, izany hoe fanampina ny sahirana any Madagasikara, dia avy eo niditra amin'ny groupe izay naharesy izay anaovako ny asan'Andriamanitra eto. Dia maro moa ravana ny tombontsoa azoko teto raha tsy lava fotsiny hoe ny fiovahan'ny fitondran-tena, ny fifaliana raisina eto isan'andro isan'andro sy mikasik'Andriamanitra isan'andro isan'andro amin'ny fiainonan'ny ten'Andriamanitra, mitombo ny fahalalana an'Andriamanitra, mitombo ny fahasoavana sy ny etaeta hanao an'izany asan'Andriamanitra izany. Izay sorako amin'izy mivady amin'ny fikolokoloana ny ara-panahy isan'andro isan'andro amin'ny alalan'izao vakiradio izao. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra ireo ihany dia mino fa ianao koa akasikanao ny asan'Andriamanitra eto amin'izao fandarana vakiradio izao. Alleluia, amen. Arabaina ankiradio dia mirary soa. Mitombo ny fahasoavana sy ny etaeta hanao an'izany asan'Andriamanitra izany. Izay sorako amin'izy mivady amin'ny fikolokoloana ny ara-panahy isan'andro isan'andro amin'ny alalan'izao vakiradio izao. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra ireo ihany dia mino fa ianao koa akasikanao ny asan'Andriamanitra eto amin'izao fandarana vakiradio izao. Alleluia, amen. Arabaina ankiradio dia mirary soa. Tain'ny tompo isika rehetra dia tain'ny tompo pastera mivady no sady miarahaba ny fankalazana ny tsingeritaona ny akiradio. Izaho moa dia tonga tato amin'ny andramokazao efa nisy heritaona izay ary ny zavatra tsapako dia ny fandrosoana ara-panahy azoko tato amin'ny andramokazao dia zavatra tsy mbola hitako tany amin'ny toeran-kafa. Moa koa moa izaho manokana dia mbola tsy ary nandeha nanana groupe na fikambanana samihafa, fa teto amin'ny andramokazao no ny ran'Andriamanitra nidirako ary dia masaha mijoro vavolombelona fa tena nampandroso ahy tokoa tato amin'ny andramokazao ary betsaka ny valimbavaka azoko tato amin'ny andramokazao ary isaky ny asabata moa dia misy ny commencement ataonay eto ato amin'ny andramokazao ary tsapa fa tena hita hoe misy vokany, izany hoe vavaka iarahana amin'Andriamanitra izany izany hoe vavaka mino an' Jesosy izany dia mandray vokany be dia be amin'ny ara-panahy na vavanandro aza dia hitanao hoe tena tsy mitovy amin'ny fiainan'ny tena teny aloha ny fomba fiainan'ny tena nanomboka nandray an'izany hoe fanompoana an'Andriamanitra izany. Ka dia misaotra an'Andriamanitra, misaotra ny Jesosy Kristy fa nampahitany ity groupe andramokazao ity fandarana vavaka fiambenana ity ary tafiditra tao amin'ny groupe izay maharesy dia isaorako ny raintsika ary tena
mankasitraka ny fitiavany a, mankasitraka ny famindram-pony rehetra, dia voninahitra atolotra ho azy irery ihany. Dia eto koa za rehefa malala mitarika antsika izay mbola tsy ao anatin'izany fanomponan'Andriamanitra izany, izay mangetaeta te handroso dia toro lalana mora ary tsy sarotra zavatra atao ato amin'ny andramokazao fa dia miresaka fanomponan'Andriamanitra, fanavoazana ny fanahintsika mba hitodika amin'Andriamanitra tanteraka, hanompo anazy tanteraka, hanompo an'i Jehovah tanteraka. Dia mankasitraka antsika rehetra ry havana, tsara ny Jesosy, tsara ny fiarahana miaraka amin'ny andramokazao, dia voninahitra atolotra antsika ho an'ny Jehovah raintsika ihany. Alleluia, amen. Tahin'ny tompo antsika rehetra, tahin'ny tompo antsika mianakava, izay mbola manonona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy isa-tokantrano any miaraka amin'ny fandarana andramokazao. Za moa ry havana Soameva izay manao fandarana akitizina eto amin'ny fandarana andramokazao. Ny volonteniko moa za niaraka tamin'ny fandarana andramokazao tamin'ny le 22 décembre 2019 za voalohany teto. Dia nanaraka ity fandarana ity moa zaho dia resy lahatra nanao batisa tamin'ny le 25 octobre 2020. Dia teto ihany fa maro ny zavatra hita, maro ny zavatra trampoizina amin'ny fiainana, nanova fiainana be dia be moa izy tia. Dia za moa tena resy lahatra eto amin'ny fandarana fa tsy malala ninina fa ity fandarana ity ihany na aiza ny misy anahy dia ity foana miatan-tsaiko. Dia izao koa ry havana tamin'le 31 janvier 2021 za nanomboka nanao fandarana akitizina. Dia izany koa fa miarahaba antsika rehetra izay natratra izao 3e anniversaire izao ny Aki Radio izay mpanaraka fandarana eto dia miraroso antsika rehetra dia aingany antsika rehetra mba ahazo ositra tsirairay avy amin'ny fandarana andramokazao indrindra fa amin'ny Aki Radio. Androany fitsingerenan'ny taonany fahatelo taonany Aki Radio. Dia mankasitraka amin'ny pastera manokana, mankasitraka pastera mivady izay amin'ny fikarakarana isan'andro eto amin'ny fandarana andramokazao amonjena ny fanahin'ny olona maro. Dia miarahaba anareo izay pastera fa aingany mba amonjy fanahin'ny olona arivo eto fandarana andramokazao mandra-pahavian'i Jesosy eny amin'ny rahony lanitra. Dia mankasitraka tompo, mankasitraka antsika rehetra izay mpanaraka ny fandarana andramokazao fa dia mijanona eto rehefa malala mahazotoa fa Andriamanitra velona torena eto ary teny velona sakafony fanahy izay torian'ny pastera eto isan'andro. Dia mankasitraka. Faly miarahaba antsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay mpanaraka sy mpiaino ny Aki Radio izay natratra ny fahatelo taona nanaovana ny asa fitoriana sy ny tenin'Andriamanitra sy ny hira fiderana tamin'ny alalan'ity onjam-peo ity. Andriamanitra ny tasy ampitombo ny fahasoavana an'izao onjam-peo izao ry havana. Ho maro ny fanahin'ny olona vovonjy sy azo hery amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Araka ny tenin'ny soratra masina manao hoe fa ny fanantenana no amonjena ny nino etantsika amin'ny Romanina 9:5-20. Ny andony lanitra sy ny tsirony tany pastera mivady sy ny ankonany angady hinanana sy vinahitana izao onjam-peo izao ka dia mankasitraka indrindra anareo tompoka. Andriamanitra manakare-pahasoavana omba sy tahanareo mianakavy kely mandrakariva. Eto-pamaranana sady ry havana dia misy fijoroana vavolombelona kely
izay ataoko a nefa lehibe amin'Andriamanitra izany fitronam-pavolombelona izany. Izao a ry havana 3 taona sahady zay no nanarahako an'ity akiradio ity a, dia ny zavatra reko sy tsapako a dia zava-dehibe teo amin'ny fiainako a, dia ny valim-bavaka izay azoko a maro dia maro. Fahasoavan'Andriamanitra mirotsaka teo amin'ny fiainana mianakavy kely a tamin'ny alalan'ity akiradio ity ry havana, ka dia manentana antsika tsy saraka amin'Andriamanitra, tsy saraka amin'ity akiradio ity fa azoto a hitory a sy ny asa fanompoana mandrakariva dia ny asan'Andriamanitra, indrindra ny fankatoavantsika ny didin'Andriamanitra ry havana. Dia mametraka ny mandram-piona indray a, mahereza daholo tsika rehetrarehetra, voninahitra an'Andriamanitra rery ihany a. Alleluia, amen. Arabella akiradio dia mirarotso. Joyeux anniversaire akiradio. Dia faly miaravantsika rehetrarehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy tonga sy mahatsara eto amin'izao fankalazana ny 7 taonany akiradio. Faly miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao alina mangina izao dia faly tanteraka aminareo eto. Amin'izao anniversaire-ny akiradio izao moa ry havana malala dia ny fandarana akiradio moa dia andramoka izao dia betsaka ny fandarana ao anatiny, dia mba manana fandarana anankiray amin'izany ianay Rola dia mba tianay
Ialana kely amintsika fa misy moa ny ino de izy ty misy moa ny mety tsy fahatanterahana kely a dia ao anatiny koa manao ny ataony ny connexion dia lanatsiny amintsika sa misy somary koritana kely fa hainontsika verenantsika hainona kely a teo amin'ny resaka nataon'izy amin'ny rahalahy tahiny tobary. Dia faly miarabantsika rehetrarehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy tonga sy mahatsara eto amin'izao fankalazana ny fahatelo taonany Akiradio. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao alina manginy zao dia faly tafiaraka aminareo eto. Amin'izao anniversaire Akiradio izao moa ravana malala dia ny fandarana Akiradio moa dia andramoka izao dia betsaka ny fandarana ao anatiny dia mba manana fandarana anankiray amin'izany ny anay Rola dia mba tianay Ialana tsiny amintsika fa tena misy ny tsy fahatanterahana kely amin'ny resaka connexion fa tsy olana nefa izany fa fotoanantsika mbola mitohy mbola manana zavatra ifampahirizana etsika amin'ity androany ity aza miala ianao fa mbola misy zavatra izay hozarana amintsika amin'ity androany ity mandra-pianaritsika ny fandehanan'ny ny connexion dia mihina mbola tsy tapaka ny any amintsika any dia raha mbola tsy tapaka ny any aminao any dia ny aty aminay koa mbola tsy tapaka fa misy fahasarotana kely fotsiny eo amin'ny fandefasana ny vidéo ka hialana tsiny amintsika rehetrarehetra miandry kely vetivety fa dia hitohy ny fotoanantsika mbola misy zavatra mahafinaritra be hoe notsika rehefa avao fa andao aloha izahantsika ihany zay andefasana ny anazy telo ny anazy mirahalahy reo satria mba zavatra nomanina dia ataontsika hoe izahantsika ihany aloha ny andehanany raha mbola mba mety andeha ihany fa dia raha natsiny aminareo mirahalahy fa tsy avy amintsika moa zany zavatra zany fa amin'ny lantony antony ara-teknika ka dia lanatsiny indrindrindrindra zao ary verenantsika lefa ihany aloha ao anatin'izany raha mandeha mikatso ny anazy mirahalahy ka dia lanatsiny amin'izy mirahalahy izay mba nanomana zavatra tsara nefa dia mikatso izany zavatra izany lanatsiny indrindra ry izy mirahalahy lanatsiny indrindra aminareo fa ny zokiny ao aoriana rehefa vita dia rehefa tsika mitokana mihitsy nareo mba hoen'ny olona izany zavatra izany ka dia makasitraka dia ho tahin'ny tompo dia misaotra ny amin'ny fanomanana misaotra satria zavatra ngeza be no nataonareo ndao ary tsika amin'izao fotoana izao hipotra kely indray aloha manjary izy mirahalahy foana no mipotra dia lanatsiny fa maromaro moa ny zavatra izay nomanina teo dia anisany iny zavatra nataon'izy mirahalahy iny nefa moa dia rehefa teo amin'ny anjarany dia misy ny tsy fitezana kely dia lanatsiny tsy ny connexion antsika akory fa ny vidéo no somary misy mikoinsa fa ny connexion antsika mety tsara tsisy atahorana ny amin'iny ndao ary tsika misy zavatra mahafinaritra amin'izay hoe notsika indray eto tsy hoe tsy nahafinaritra ny hatramin'izay fa reto koa dia misy zavatra izay hojerentsika indray anisan'ny zavatra nanamarika ny fandaharantsika ihany koa reto zavatra izay hozaraina amin'ny tsika tsirairay avy reto androany rehefa miaraka aminay eto ianao dia misy ny fifaliana
misy ny ranomaso tao daholo zany rehetrarehetra zany isaorana an'Andriamanitra nefa fa teo foana isaorana an'Andriamanitra nefa fa teo foana isika rehetrarehetra tao anatin'izany de tsika eno aty mba surprise kely ataotsika misy fahatsiarovana kely izay ho ataotsika tao anatin'izany telo taona zay rahantsika zany de andro azy ampiseho anareo mety zavatra efa nalovanareo daholo mety efa tetonareo tamin'ny tony zavatra nandeha mety misy fotoana koa mety mbola tsy teto alleluia de henontsika androany efa miaraka aminay etonareo de misy ny fotoana fifaliana memetsika satria misy zavatra mampime de misy koa ny fotoana latsatra masika satria misy zavatra mahakasika ny fo ihany koa ka androantsika de misy vidéo vitsivitsy nomanina reto natambatray mba izahantsika mitadidy kely an'izany de atombotsika am'le fo voakasika aloha le nampitomany izay izahako mitory ny teny mihitsy moa no voakasika ka latsatra maso de aorinan'izay hiara imemetsika hiara ifalifalitsika fa misy vidéo mampime maromaro tao anatin'ny toriteny izay efa nataontsika tao anatin'izay fotoana zay anisany ho hitanareo am'izany ny toriteny voalohany indrindra live natao tamin'ny telo taona lasa ohatriny androany izay nanokafana ny Aki Radio ka maharetatra amin'ny farany fa ieno an'izany vidéo zany tsika hijery an'izany vidéo zany tsika amin'ity androany ity ndao ary atombotsika am'le nampitomany aloha de menofinaritra de rehefa avy indray miverinetsika de toizatsika am'ilay mampime tahiny tompo ary isika rehetrarehetra de mahareta hatramin'ny farany efa te atoloka amitsika fa tsy maninona tsy menatsiny raha misy ny efa te andeha atory fa ho anareo zay mbola vonina iaraka aminay satria sasakany mavaka ny eritreretintsika no programantsika tao androany mbola vao ambony folo sasany zao any amin'ny amiray antsika mijany eto fa ndao ary tahiny tompo de menofinaritra ary isika rehetrarehetra izavy izy natadidy efa teto nahita nyity toriteny ity tamin'ny taona folo sy roa arivo fa tsisy idiran'izany tsy misy idiran'izany tsy misy idiran'ny tanana farak'izay tsara indrendry eto amin'ity tany ity ny zavatra any an-danitra voalohany indrindra ny temponao fotsiny de tsy hitovy angery fifaliana mandrakizay tsisy ady any tsisy atsika any tsisy canicule any tsisy tondratrano any Jehovah ny fanazavana any tsara be mihitsy any tena tsara zany mahatonga na mijoro eto aminao eto androany satria za teo any de tiako ianao any c'est tout que izy ny efa teto tamin'izao toriteny zao tsy tara vakasika kely rehefa menatsiny fa tsisy idirany ny anan-danitra ny hitanao eto amin'ity tany ity e Lucifera nahitan'izany de fantany ny atsarany any fa zao koa ny zavatra anankiray geza be mihitsy nalatsaka tety izy taka ny varatra fa tsy taka ny anjely irahan'Andriamanitra hoe mitondra mandray vavaka mitondra valom-bavaka fatatrao fa be dia be ny anjely midiny ety atany ety irahan'Andriamanitra momba ny mpanompo na teny anjely manodidina fotsiny be dia be manodidina ny vady manodidina ny zanako manodidina ny tokantrano manodidina ny tomobile misy anjely fa reny anjely reny irahan'Andriamanitra anasoana fa mbola miverina andray
fa losy ferana latsaka tahaka ny faratra tsy miverina antsolo mandrakizay misy tantara ny daholo olona rehetra zay tonga teo raha misy mpanao gazety tamin'izany dia antaniny inona tonga tonga hoe dia mitantara vitsy navavondelona tany izy andray nefa tetoteto inona tonga teo daholo olona rehetra nampianaritra sosialy amin'ny fomban-drazana dia tsy nahasoa efa tonga teo zanaka vavolekana ny tareo sy tamby zao sy tonga teo nefa le raha anakireny nifatsitsy nifaninzinitsy le voan'ny ohatra voan'ny andro be iny le lehilahy anakireny zazalahy kely napaoriny de volo iny le mitsitsitsy de voga faroatra le tenen'i Jesosy mafy ny demoni de sisa mino ah fa tonga teo ny zazalahy alleluia alleluia na le vehivavy tadidinareo misy le vehivavy nanao fanatitra mana ny tena nahanty le farantsakely fotsiny banarotsany fa zany fa tonga teo ny vehivavy iny fatahin'Andriamanitra be na dia manano tena azy mananala ny lambany any koa le vehivavy sarotra ihany alleluia fa nanofanofa ratsaka azy ny tena nareo Jesosy ah satria mampataina le fanatitra kely ko le farantsakely akaiky le fatahin'Andriamanitra Jesosy ilamba alleluia alleluia nina matonga teo Jairo ilay maty ny zanany roa ambin'ny taona maty Jairo zay efa tokony kamboty tsy manana zanaka intsony tonga teo nametraka lamba hoe Jesosy ao tia zanako eto kosa hoanao reto voninahitra eto azo anto anisan'ny alahalana teo satria tamin'io dia lahan'ny olona ny lambany dia misy olona ao aloha manofa ratsaka azo avarina miantsoantso mitendana hoe hosana misaorana anay Jehovah zay nanome anay anao Jesosy azo toaka teo aloha teo misy olona telo elada Maria Marta Lazarosy tena nelo lalana ary mandeha manterena akanjo le daleka mihitsy natao teo ravana malala satria miasa be mihitsy ny zavatra natao Jesosy azy tsy fotoana tsolo tamin'io fotoan'io hiterena hoe Jesosy eo maty ny lela-dala fa fotoana tamiloanana ny lamba dia hiterena hoe Jesosy eo raha tsy anao sady zao zahay Petera tena azo toka mihitsy fa teo koa izy fantatao Petera na dimetra ny Petera sady Jesosy nadoazy petry na zany anake misy olona n'Andriamanitra zany fampialana ame lamba hafa hoe Jesosy Petera akanjo hafa hoe ty Jesosy a mezahako hoe natao lasa mpanaratolona ty lampo ty zay Jesosy a velariko mizany asika matin'ny rivotoza sy ny savidrano farovotsenao ilay Jesosy lamba aloha le zahako hoe tokony adohetra tany amin'ny Kaisara tsy nanana fa ianao nanome anahy misy vehivavy anankiray tonga tao anatin'ny olona tao namenatra lamba azo toantoka fa raha ohatra hoe menaka lafividy azy menaka lafividy be mihitsy foy vehivavy io nansorana tompo Jesosy mia fa io ny vehivavy nanana akanjo lafividy indrindra napetraka tamin'io andro io zany atao hoe Maria Magdalena zany manontany anao amin'izao fotoana zao manana lamba ho velarina ve ianao io raha mandalo Jesosy misy lamba ve eny aminao fonao velarina eo amin'ny lalana lamba ho feoany no fonao velarina eo amin'ny lalana andehanan Jesosy Alleluia. Iny aloha ny nahakasika
iny le nampavanany fo a iny le nytao manina ary tena nakasika ny fo tamin'izany hoe saotra jesosy manasanao zay hijeren'reny reny vidéo reny ao anatin'ny pagetsika ao a ao anatin'ny compte kao a velaro lamba no titran'izy iny de manasanao mihitsy ny aho hoe miano finaritra ianao a fa anisan'ny tena toriteny a mbola voafanomboana iny a fa anisan'ny toritena nalatsaka ny raha masoko betsaka indrindra tamin'ny fotoana toriko teny a iny a toriteny iny alleloia tamin'izany a mbola nisy volondoha mbola nisy volondoha tamin'ireny androany ndray tsika rehefa avy nijery ny fotoamaniny de andao tsika mba hijery a ny fifaliana indray de manasanao ary a andao tsika hiary tsikitsika tao anatin'izany a fiarahana zany ny voalohany indrindra am'izany de araka ny teneniko taminareo hoe tamin'ny voananomboka ny toritentsika teto live teto amin'ny akila teo tamin'ny 1er octobre 2018 any amin'ny efatra maraina any a vao natory satria namboatra namarana ny fanamboarana ny studio atsika de ny zava-dehibe indrindra tsy vitako de ny nanisy hidiny ilay studio de vitantsika hoe inona moa mba sy vidiny ihany ny tranonareo a fa misy zavatra tranga tsy ampozinareo a amin'ny fotoanany a ka tsy asianareo a hidiny andao ary manasanao hijery finaritra lavalava izy ty fa hiara hifalifalitsika tsisy afa-tsy zavatra mampomeny raha atsika teto am'izay a no jerentsika eo ato a manomboka eto a de dao ary mijery finaritra de samy hita iny tompondray ary zay aloha ny momban'iny a ao ihany koa ny fandaharana momban'ny resaka fandaharana momba ny resaka fandrahoana sakafo zany de efa nisy cuisine ny tany fotoan'izay a mba ifampizarytsika zany a zay moa zany a de efa manentana ihany koa ny atao mpiambana atao amin'ny vavaka fiambenana sy ireo groupe zay efa natsanganay a isy amin'izy ireo andray anjara orinao isy amin'izy ireo a andray anjara amin'ny resaka mialatsiny kely a mialatsiny indrindra ya misy ny fandarana izay nefa live jeren'olona maneran-tany de manisy akizy anankiray tafiditra teo ya ny tiako lazaina zany de zao ho avy ihany koa ny fandarana momba ny sakafo hoe mba le mizara reny zany nareo isaky ny amin'ny sivy sasany maraina na amin'ny folo eo a arakaraka ny andaminana azy eo moa de resaka momba ny hoe fitson'ny tangely da boatra le teny any mivoaka tao izy a mampitena tanaty hitanao liona nampidirina ny Daniela tsy hoe liona tsara fanahy be amin'ny liona rehetrarehetra tao papillon fa liona tena mona be mihitsy satria profo zany a tao alina tao misy olona ny mpangavarina na rehefa tao tsy mipaika tanytanykolo zareo a potipotika tamin'ny tao izy tena zany hoe liona tena liara-pahadina reny mihitsy tena liona tena mona be reny mihitsy fa tao Daniela tao voalohany hita tao Daniela tsy fantatra ny zavatra mitsangatra azo anto fa misy liona tena olo haika tena hoe tehina tsy liona matoa de mitsatsaika fitsy Daniela zany hoe azonao fa liona te anaikitsy fa tsotra fotsiny teko aminao raha tsy menatra anao na ny filasantsara Jesosy le nangrataka ao amin'ny Daniela raha io iteo vavandreo andreo iteo vavandreo reo amin'ity mpanompoko ty fa mitsory ianao aza natao antrano zany ianao aty andafy ianao reletsika menatra misy de olona anakireny anao ty andretia de mandalety izy de misy izy satria nao tena mariny ola le namboatra le amin'ny titro de tany amin'ny nateronanakireny anao zao de sy navatriny izy de misy tsika ngety tsy manompo sampy io azao hitanao io tsy ngety tsy manompo sampy asa nabampisaty tany tsy mamenatra zany reletsika metreny zay fa tena misy mira hoe mba hiadaviko de mivavaka ko manino zay vavaka zay na mbola tonga Etats-Unis izy zay mivavaka tenanao androany atsika zay vavatra zay tovety de tenanao fa tsy misy namanao akaiky ohatrany vavanao
rehetra re mahita rahalahy na ranavary dia ninazy kafa ivelan'ny vady dia izy tsy namana tompondray miresaka rehefa vady fa namany azy nanapatety hitanareo tsikitsiky naingina nalovako dia zao zay mahasoa dia mahasoa io tsoa farovany aleluia dia teto jova nanambadiko zao ianazy vadin'io hery mihitsy zao satria nanana ny zavatra rehetra netiny natao rehetra sisy fa rehefa tonga tsy mety mety ny vady azy jova toko faharoa ny fasivy anoy vadiny taminy noy vadiny taminy teto zany efa tena jova kosa teto raha tsy tariny be mihitsy satria zao efa tena very zany zavatra rehetra jerenao hoe nanamelo ny vai dia misorony amin'ny tafetra tejana dia mivoaka satana avy anatrehany jova ka namelo vai ratsy any jova hatramin'ny faradiaka le tapoela dia avyvolany eo hitanareo makomana dia misy avyvolany azareo tareha jova miato tena tena mampatahotra be mihitsy hoe sady efa tsy mahana voly io vanakaraza jere koty izy mbola tavyvolany koa eny tarehany dia reka tena davelona tsisy endrika ninina tsitsy zao no zany sasa vadinao io jerena afaka misy atavyvolany anao zany tsy tia mitsony anteny fasivy aroy vadiny taminy le vadiny tena izy io vadiny defimandriny io fa tsy vadiny faharoa zao mitena eny manao hoe vadiny taminy mbola mitana fahamarranao ihany fa ianao mafizan'Andriamanitra dia oko faty raha lasa mandavy malala no zany sasa Nina tolboka 176 millions de francs. Alléluia, tena hoe fabea reto tena tao amin'ny zavatra tao fifampikana ny andro faharoa dia momba ny hoe Mordecai sy tantaran'ny Mordecai sy Esther. Izany tao tenin'ny paster hoe rehefa manao zavatra fifampikana dia misy boky velarin'Andriamanitra ho an'izay mifady hanina dia firatany eo daholo izay fangataham-bavaka rehetrarehetra. Dia ny anahy moa zany ny teny azy tao amin'ny sotranao Joshua 3:7 hoe azo paster vakina vetivety azafady Itsika amin'ala Jesosy ary izy eo tamin'ny Josoa anino no natako anao ety masony Israely rehetra afantarany fataka anao mialatsika kely fa amen fa zay moa atao migroupe misy zavatra andesana momba zay oromboly zay nality vady azafady paster valasoezaka aniozy izy aniozy izy ten'Andriamanitra zay azo dia tena hoe anio tokoa dia tena anio tsy anao imasony Israely rehetra fatarany fatakanobako am'sey no nombako anao koa amen amen dia iny tena tiako anamarihana antsika hoe initsotranao atsiny hoe anio izy tsy miteny aza sisy na hoe ho ataoko aminao fa anio dia tamin'ny raika ambin'ny folo izy no mpanombavaka zay azo na lesandro fa dia tena hoe zay mpanombavaka azy zay ny tiako ampaherezana atsika dia tao anatin'ny fifadikana raha mbola tsy nahazo an'le valom-bavaka ianao tao anatin'le telondro dia manana faharetana manana fampiana manana finoana faomen'Andriamanitra anao zay rehetra ilainao misy ao an-danitra ao ninona misy ao manana faharetana dia atsika tsiambana zay tsy nanao fifadikana kely kokoa no tsy nanao fifadikana fa manentana atsika hoe midira ny fifadikana fa misy fitanana be fa mbavaka ihany ny andrasantsika fa tena mampakatra finoana rehefa miakatra ny degré amin'ny finoantsika tena mampahery be le zavatra dia tsy mankasitraka amin'ny pastilamba fa tena zareo tena matanjaka be tamin'io tena hitanao mihitsy hoe noana izy tsy hitanao mihitsy izy hoe reraderaka fa dia nizavaka ho anay mitondra hira fiderana mahafinaritra be dia tena hoe miositra zay ao aminareo vady mbola ao atombony Jesosy avo arivo tena fataterana dia tena misaotra indrindra fa lehibe taminay ny fifadikana iny sambana iny
na mbola misy foana na Ani fa retevolany mabiketsaka isan'andro ani fa volany tona dirany vehivavy tsy raha isan'andro amin'ny azon'impanjaka efa tapitra tamin'ny aby folovolana araka ny finofananana vehivavy fa tapitra tamin'izay ny fidiona dia nibolina tamin'ny dimy misy mira ary nibolina tamin'ny zava-manitra sy ny zavatra sasany koa amin'ny fidiona vehivavy ka no nihitsy atao amin'ny mpanjaka ny zava-panjaka dia nomena azy rehetra n'ilay hoentiny ho any amin'ny trano vehivavy ho any amin'ny trano mpanjaka teto zany dia akaiky amin'izay ny fotoana eo zany dia ohatrany ny fifidianana misy reny mihitsy petraka eo mpanjaka dia mandalo tsirairay eo ny olona dia manao fanibe dia mety manao tenu fetina misakafo fetina manao zay mety mihitsy ary teto dia voalaza tenin'Andriamanitra fa zao nomena azy zao zay rehetra ny ilainy zay ilain'ireo vehivavy ireo zany mba hahatsara tarehina azy nomena teo daholo azo antoka mihitsy fa teo daholo reny karazan-drazana ino izy ty produit afaka mahatsara tarehy rehetra mihitsy reny na ny akanjo afaka mahatsara tarehy na karazana kiraro karazana talon kiraro tamin'izany rehefa nisy tena teo daholo na ny ballerine na ny talon kely na ny talon be na le efa le tena le mitsigilaina ohatry zao teo daholo na ny karazana akanjo rehetra rehetra anjarana le olona no mifidy tsy gaile le mpitaizany tisy eo mifidy ny akanjo fa eo zany ohatry hoe misy tena garderobe keza be mihitsy eo daholo ny kiraro ny akanjo ny fitaovana produit de beauté rehetra rehetra dia ozy tena rehetra nomena ireo vehivavy daholo zay milaina zay afaka natsapanao zany hoe zao tapetipety anahy mba tsara tane anahy dia teo azo kantoka fa misy nanana le volomaso lava be le misy le volomaso lava be le ohatra saribakolo efa mipika ny maso vehivavy ohatra barabaramaso lehibe ny saribakolo tami'le apatorina dia le kity dia mira misy teo natao daholo le volomaso lava be tameoa teo daholo mitsefy taratra daholo dia misy ane karazana ohatra hoe ny maso ohatra sina mangamanga kely na mavakely sasany sina ohatra tondraka ty zay ohatra ny masona zay benakava zay iny atao daholo komena mety misy tsy fantako mety tena zay rehetra ny ilaina izy ny ten'Andriamanitra teo daholo nomena ny olona daholo dia efa eny daholo nikisa manao akazy ohatra tsy tikiteka sotra dia tsy tiniaso loso efa lenaneny eo dia aiza fanitsanana ohatra zany eo daholo olona tena samy tetena daholo olona rehetra rehetra fa zao zavatra tena zavatra azo antoka dia zao teto Estera azo antoka fa mitatsiba ny teny zany ao tena maro zany teny koa zany mety talohan'ny andanana eo fanenanena fakahito eo daholo ndriky misy Madagasikara ty za andry misy Maurice andry misy daholo fa Estera azo antoka mihitsy fa tsy teny firy izy tsy teny firy izy malasana vaomalana ary lazany tenin'Andriamanitra inao ty tenin'Andriamanitra ty Estera toko faharoa dia fadimy ambin'ny folo ino tsara ty fa mety ampaheranao ty zanaty ary efa tonga ny anjara andro ny Estera zanaka vavy miabiay raha andray ny Mordekay izay efa mandray azo zanany vavy idirany ao an-trano mpanjaka ino tsara ty dia zao dia tsy mila mahinona izy ny ohatra izay tonono ny akay tsy ranolany mpanjaka mpitandrina ny vehivavy tsy mitondra ary misy teny izy laza hoe nomena azy daholo zay rehetra ny ilainy fa ny zavatra tena tsy mety nentina dia mety zavatra eto ino tsara any amin'ny ary ambony ary hoe dia nomena faingana azy vehivavy ny zavatra fidiovana sy ny anjara haniny ary ny ankizy vavitsy voafantina dia dimira sy miora reo zany zavatra tsy maintsy ilainy tsy maintsy ilainy ny vehivavy ampakara dimiro miora ny zavatra fidiovana fa ny akoatr'izay misy amin'izay le bonisy le zavatra azotsika entina azon'le vehivavy entina tamin'izany na poketra samaila be na sambatra da azo hoe sapoka le misy ohatry ny volobolona kely da azo nao atao daholo teo daholo re anjaranao any mifidy le kavina tena le loza mety tena azo entina daholo reny satria kosa mitanjona dia zao tsy disan'ireny eny reny satria mitanjona dia zao zay itiavany azo izy mpanjaka azy tsy menatsiny olona samy manao zay mba mahatsara anazy samy manana ny ekeny hoe zao hitako mahatsara dia atao vatavana efa misy izy
estetika dia mihoatra sara tsy tetika atao makaty any mihoatra petapetaka fa ambarana kely tenokoty raha efa misy tamin'izany satria tazona dia zany manao vasy efa miasorisy misona vasy taizarana sy mapavomalala misy tena lazany tenin'andriamanitra tsy mitondra ny olona afa-tsy le tokony hoentiny any tsy intéressé anisy tena rehetra le zavatra rehetra zay teny indreo tananao dia ozy abrahama tamin'izara indreo tananao mpanompoavinao ataovy amin'izay sitraponao ary raha napahoriny Sara Agara dia nandrositra ny tavany izy napahoriny nataony ohatry ny fitondrandreny kely nampitombony ny asa nataony kely ny sakafo teka avy izay fomba fanaovany azy tao afeniny le kiraro tanao idododona anerany trano iny afeniny daholo ny ila kiraro rehetra dia ila kiraro sisy tiako avy izay fomba fampijaliany Sara tao napahoriny kosa aloha e aloha ny zavatra azo antoka napahoriny a Agara nanomboka teo Agara koa moa tady raharaha ihany a mieritreritra ho titulaire dia atao ahoana moa fa tena problème atao tokantrano ravana resahany zany ka atao fa olana atao hoe olana tsisy miara misakafo ohatry ny hitako vao mihetsika fotsiny Agara dia fa ny amin'ny Abrahama mahazo Sara inona rezo fa mihetsika mety ataony Agara mangidy sirany loha tsy fantany fa Abrahama tsy mety efa tity anazy satria misy zanany etiny ao kiroa azo antaina any nke zany ravany fa zany ny atao problème nampidirina raha problème rehefa nampidirina tsy mety ampidirina ry izy misisika mainka efa omenao alalana aza manisy fitoerana ho an'ny ratsy ravana terakazina Abrahama na Sara re mantsy ny olona tsy miteraka dia ny olona re mametsy ny ale vehivavy fony momba le vehivavy fa misy fotoana kely lehilahy momba dia nataonao test COVID-19 zany teto tena niteraky nitsaika ny zaza vao nitoejaza tonga dia ozy izy say Agara za amin'izay no tompony lakile ao arinao raikitra amin'izay ny fanitsanana zany toatrany le ahitatsika amin'ny Facebook reny aiza ny fanitsanana ozy izy sy Agara nanomboka nataony tsinitsinina amin'izay to nampandehany ao atrana rehefa manomboka midondona dia tra misivary mijerijery ese efa manomboka nitsaika tompony lakile nanomboka niditra amin'izay problème ny Saray atao ahoana nomenao lalana ny problème mahititra nga Andriamanitra niteny anao an'izany Andriamanitra tsy niteny ary Sara tamin'ny Abrahama anody anao anery familiko hitanao sary zao fahoriana ka fahoriana ny tediavina ngeny ny Sara ry avana fahoriana no tediavina anody anao anery fahoriana fa nomeko mandefo mandinao mpanompo vavy ary no hita fa efa nananaka izy nataony tony tsinitsinina zao efa nitsara asenao or Sara hiara ho tsaraina mihitsy ianao sy Abrahama fa hevitra avy tany aminao io raha nabavy raha misy zavatra fanapa-kevitrao dia raiso andraikitra ny fanapa-kevitrao dia dana mifona amin'Andriamanitra fa azo ataona mandositra maka ny Tarsisy satria vakitsika ny tany ny zavatra ny tantara izao zavatra nitsaka ary nitsaka nandositra ny Tarsisy mba hiala eo anatrehan'izao zany hoe hiala eo anatrehan'Andriamanitra hiafina tahaka nataony Adama sy Eva tao amin'ny Saedena dia hiala izy mba tsy ho hitan'Andriamanitra aiza ny toerana tsy ho hitan'Andriamanitra fa any anaty ranomasina lalina hitan'Andriamanitra any amin'ny toerana ambony tsy taka-maso any amin'ny volana ianao hitan'Andriamanitra any amin'ny mangingina any anaty trano lay ianao rery any ianao hitan'Andriamanitra any anaty lavabato hitan'Andriamanitra ny any anatin'ny fonao aza hitan'Andriamanitra mahavariana ihany jona fa dia nataony any nefa nandezany azy hiala eo natran'Andriamanitra ary niditra nidina tany Jopa izy ka nahita samboka ny Tarsisy tonga teny amin'ny stationnement zany izy tonga dia sy hita eo fotsiny oizy ty sambo ty ho any Tarsisy
tsy raharaha zay tarsisy ihany na tsy tarsisy fa rehefa tsy makany Ninive fotsiny a zay zava-dehibe aminy itrona tsy naniry be ho any tarsisy tsy de raha iny zany fa ny zava-dehibe aminy riavana ny zava-dehibe aminy mialo amin'Andriamanitra fotsiny tsy manao le sitrapon'Andriamanitra fotsiny mialo fotsiny zay lalany lalatra tarsisy nandeha nakamy tarsisy de natolo karamany ka niodana tamin'ny ara mandeha amin'ny tamin'ny tao ho an'ny tarsisy iarena Jehovah niditra ato anaty sambo izy peany fre teny fre ohatrinona ny fre zao iny ary ty ary atao ny première classe reny ny raha misefa tena mba akaina kely a de ena ny volana izy niditra rehefa niditra de amy mandy mitanjona de hiala eny atrany Jehovah hita teto mihitsy miala le sambo de misy andre fekiry reny ohatrany amin'ny film reny anao lenoma ny olona lenoma makamaka sary kely raha ntsika selfie kely rato a tarsisy départ pour tarsisy ohatr'izany sy tika le soratry reny rato motivé le asina sary lohan'olona kely iny départ pour tarsisy maka selfie miaraka amin'ny namana rehetrarehetra de alaina le sary atao vidéo kely vao miainga ny sambo de atao veloma kely de mijerijery eo amin'le fijerena de misitsika eo lereo zany mahafinaritra manga ny lanitra ny ala teo a manga ny lanitra ny ala teo mitanjona eo a hiala eo anatrehan'i Jehovah navenan'i Jehovah aloha nandehako lingeravany raha tena tetely aminao azonao atao tsy makany tarsisy azo atao mihitsy ny tsy mahao zay tenenin'Andriamanitra tsy mahafaty so andeho any tarsisy a andeho any Ninive de fa andeho any tarsisy de tratran'ny AVC de misy hery misitona de tsy maintsy makany an'iny de makany Ninive tsy zany Andriamanitra andeha anao de misy tena hery misitona misy tanan'Andriamanitra tsy maintsy makany Ninive zao any tarsisy tana makany Ninive de lasa niny tsy zany Andriamanitra avenan'Andriamanitra mandeha anao mandeha fre ara-talàna première classe ianao milamina tsara tsotsotra tsara alefa ny télé raha mbola tramo zao zany de matoritory ao amin'ny haninao de mijery iny trondro selfie androany efa firy tsy miainga koa de mbola misy réseau de alefa aingana ny selfie solakandro iny de makekekyn'le ranomasina de makary amin'le lohana sambo re de olomavaky izahay ozy izy asenjehana fa mbola lavitra ny lalako be de be le zavatra teniteneniny reny rivo sosim-batapany sy tsika zany rehefa ndeha tsika identifienao daholo ny olona rehetrarehetra ko ianao any tarsisy eny ambon'le sambola asehoanao mihitsy hoe tena tsara ny andro androany voninahitra ao an'Andriamanitra tsara ny andro toapetraka aminao ty voyage ty de miteny olona fa hoe izy nareo zany de atao an'le sangisangy ety analakely ety amin'ny rano nanosy nefa ianao tsy any de atao ohatra zany Facebook resaky manga ny dy fa zao Andriamanitra mahita selfie anao Andriamanitra mijery ny comptenao izy Andriamanitra hoe sambo ny tarsisy misy ohatra zao mantsy le sambo ny tarsisy na de tsy nidentifienao ary Andriamanitra hitan'andro misy fa nile bloqué anao mihitsy Andriamanitra tsy hitan'iny ataonao an'le prendre distance iny rehefa Facebook fa hitan'Andriamanitra iny ty atao Jona sambo ny tarsisy le ty andehanany fa raha tsy makany Ninive anko va reo izy Andriamanitra lao izy andefa tsy maninona tsy kofriny fa nandeha nisosa ny laka kely ozy le hira malagasy zay nisosa ny laka kely niala teo amin'ny teo ajobo
andeha ho aiza ho any Tarsisy odina tsy jerena mihitsy le lalana ny arina fa iny le makany Ninive fa za tsy ho andry misy ny leritreritra ianao nge tokony any Tarsisy any Ninive any Tarsisy fa tsisy an'izany miezaka mihitsy miala an'Andriamanitra tsy lasa lavitra rehefa riavana fa ny andininy faefatra misy zavatra mitrano dia misy zavatra tsara be ty nataon'ilay mpitarika tamin'izany rehefa tonga ny maraina dia efa alohan'ny ody dia ny fo maraina dia rehefa ny fo maraina dia nanao boribory teo dia samy manana nafaran'izay tamin'izay samy mitondra stylo sy taratasy kely dia atao iny ary stylo sy taratasy kely tsy mitondra ninina ntsony tsy mitondra baiboly ntsony tsy mianatra baiboly ntsony sisa fa izay sisa nentina amin'ny fioana ohatrany hoe fiofanana kely farany io dia samy teo tena sena zao am'izay tena le mpitarika zao izy ianareo izy atao catéchomène dia ho avela ny fahotana rehetrarehetra fa ny antsika indray moa eto dia ny batisa no fibebatisan'ny fibebahana ny antsika halleloia dia zao zavatra nytenen'ilay mpitarika zao izy misy taratasy aminareo dia misy stylo dia zao soraty teo daholy soraty teo anatin'iny daholy ny fahotana rehetra nataonareo tianareo avelan'Andriamanitra soraty daholy izay fahotana rehetra fa ho avelan'i Jesosy zany fa soraty teo daholy dia mifampijery ny manodidina zany moa izy io izay le mpampianatra matematika anay izy samy mifampijery io soraty anaty zany ahoana zany rahalahy ahoana zany tena soraty anaty dao zany zay nataontsika rehetra ohatrany hamenatra ihany hoe soraty amin'ny daholy zany zany anao an'izao mamenatra samy manodidididide samy nanoratra tokoa tsy maintsy manoratra ke anao hoe moa dia hoe anjely dia tsisy fa ny zavatra ny soratanay mahazavatra mampimey kely daholy za zany tena andakarindrina taloha fa hoe maty ny bebe anay naniry any bebe anay ho faty za koa tamin'iza mbola kely dia nangalatra ny litanao le andrembika ero anatina frigo reny za dia nididiko taminao dia nangalatra andrembita anaty ditraditra za efa nisy fotoana nangalam-pina narina nenenako reny za ditra tena komenatrako isy vahoaketo ve ny fahotana soraty izy le mpitariky soraty aza misalasala soraty fa avelan'i Jesosy reny androany dia mieritreritra hoe Jesosy amela ihany fa tena ohatrany mamenatra ihany kosa ditraditra kely tsy dia nakaiza za zany dia tsy nanao rakitra taloha fa nanaovako mody nandatsaka tao anatin'ilay kitapo kafe fotsiny nefa ny avy eo vidianako pain lasary le izy samy zaitrazaitra za zany dia niady taman'olona taloha dia vita vita avy nanoratra daholy ny sasany ohatrany hoe anjery mihitsy satria zavatra kely hatramina terana zany dia zavatra kely nandakarindrina zany no mba lay ditran'ny rado tamin'izany efa inona tsy mba ditra nataony tamin'izany na le mifoka zava-mahadomelona tsy samy soratana ataony efa za taloha mifoka zava-mahadomelona tsy fotoko tsy nitenena fa dia rindrina ny dakany zao ihany sy ny nandaika tamin'ny mamanay fa veriky raha tare mita be tadidinareo reny zany soratana tany anatin'le izy tany fa nyzatrana nampalahelo be dia zao vita amin'izay le izy rehefa vita le izy tena lele olona le taratasy zao izy atovy ato anatin'ity satroko ty daholy ny taratasy tareo avoromborony da rehefa soaty daholy dia sady ohatra mbola sanasana dia nalefa ohatrany mitady fanatitra eny zany da nefa tanatsarika da nefa atao daholy le taratasy na avoromborony aika teo ampovoanay teny efa nasiny lavaka zany dia rehefa vita nitate le satroka any daholy zany le fahotanay dia tonga dia nararana tao anatin'le iny sty le lavaka le izy dia nitotofany an'ireny le ravina sapin mora mirehatra kely ireny tena ampirety ny ravina malala le izy tsetsatsetsany rehatra teo le izy taitra be daholy izy satria zay rieritreritra hoe ho vakina hoe ny ditran'ny rado zany dia aina fa nifoka zava-mahadomena
tena andaka rindrin'olona tsinona te zay rehetrarehetra ohatry zay le izy eo tantarena ndraiky haiko day de olona mpandaingy ohatry zao ty ianao ty nefa de hitraky tsy ana manahily day nareo de zany eritreretra ohatry zany le izy aika tsy nivakina fa tonga de nararaka de nidorana ary vetivety kely de narana de nidorana am'tany ny voninahitro otra teknika tsy rehetra izy fahitanareo mandeha faingana etomidina tia tena mihana vozony benjamina ralahany izy ka nitomany ary benjamina koa mba nitomany teo amin'ny vozony ary de nanoloka ny ralahany rehetra izy ka nitomany teo ampamina ary rehefa afaky zany de lesaka tamin'ireo ralahany fanontaniana ray fotsiny apirako aminao olona maloto fo zany sa maty fo fa tsy vitan'ny olona maloto fo zany olona maloto fo zany zao ny sariny seho sorona moramora ny sary noka fatafatarareo angamba meko andisinareo fatsakana fatsakanao tokony filaminareo rombe folo aiza ndray efa maty ny betsakany anga zany raha olona maloto fo solona tsy kelikely amizay manomboka fatapatatrareo mininy fa tsy josefa be josefa nga io de anaovany hira kely fa iza moza hitanao ny hiriny anaovany kira loatra zany fa iza moza mahitinareo androany ahoana anareo ny aleha anisany retory raha olona maloto fo zany tazomy taopotao tsy tena koa anareo anatsimpinareo tanaty fatsakana avia ty io mbola olana tamin'iny narary a fa niretako e izay mbola hoavy ny andro avy fotoana ary teo ga timy fotoana hitanao am'izany no raha olona maloto fo ay rafinareo atrina zao a de mitondra re tena le vola mbola nareo any ty mahantra velona tonga ty amiko makasakafa ty amiko anareo ny alefa fanany retory namomy biby tsy mahafaty raha olona maloto fo eo mangovongovotra eo ty amiko avenga tantara hafa ao ty raha olona maloto fo gisy tompoko sisy zange ozy izy ny mpianakavy ndraiky nge marelo indra manase zany hoe misy fianakavim-be de ny dadany a le ao anaty fivrim-pianakavy de tsy mba mamiteny hevitra ny any hevitra de sisy miheno zany fa ny hevitry le fianakaviana hevitra tsy de mampiazy a de noho olona tsara ny azo zany zafady hain'olo le hevitra dadato ahoana ny hevitra dadato mieritreritro amin'io de zako aloha tyrihevitra am'izay zany teny daholo ny olona dadato manana an'le teny amizay dadafary zako saloha tsy resaresanahatra am'zany de ny olona raha mijery manginona rehefa mety zany hevitr'olona zany e tsisy nantaniny hevitra renge teo e ny tanana gideona raikitra fivrim-pianakaviana de ny olona mivory de izy le irahana kely mihetsena manampy kely boisson tsy ampy andana ry dadany gideona andana ry gideona andana reo mihetsena kely ohatry io le raha ohatra raikitra ny lisy fahoriana de ny olona miperaky amin'ny fivrim-pianakaviana fizy tonga de melolana any amin'ny fasana le mangady andre fasana miaraka amin'ny le beadidy kely le tsy hitany vahoaka fa ny olona manao miarahaba fampiaraba rehefa eny amin'ny fasana ohatra izy le mitsevotsevoka kely mifototra tanana kely any ananina tsy hitan'ny olona mihitsy zeny ohatr'izay isandre foana ke fianakaviana isandre foana manao korokorotra kely any fa tsy hitany zany ny fiainany dadany gideona izy miaraka ny efa koa ambadiky zay mbola kely indrindra amin'ny tarana izy zany le efa tsy tatabloa efa représentena amin'ny havana izy no gideona isa zay mihitsy avy vao nahitanao hainao avana e ny olona fa serveur anao rehefa anaty mariazy ny olona efa fianakaviana
tsy mba hitan'ny olona zany numéro anao le tsy mba misy manontany fi numéro any ty de hoana mba manao any anao mba manao Facebook tsisy manao tsisy amianao ny olona manao katra groupe ny fianakavia anao zara raha ao efa adiny mihitsy ary misy ray manana ianona mba ampitero manao réaction anaty groupe tsisy mraha manao mampimekena anaty groupe tsisy na zay mare nefa ny olona tonga de j'adore dimampolo anatin'ny groupe zany efa manao mampimekely kidole de tesy hoe velona famonana de tesy manao zavatra sery ndray teneny olona vao niny amba mitsika tsisy nino zao tena Andriamanitra izy efa tamin'ny omba anao tokoa amely midianina ty famelolona ray monjy ngezangeza kokoa amile tamin'ny voalohany fampotehana tsy zazavavy matoritsony fa efa zatovany anaty vatapaty fa mbola teteny aminao androany mbola hiteny amin'ny fiainanao Jesosy androany ry zatovo miarena de miarina io aza sodokana resy lahatry ny tsy ampitahoriny trano vorona fa ny zava-dehibe aminao na de efa anaty vatapaty aza ny fiainanao ny fanontany napetrako aminao mifanena amin'ny Jesosy venao am'izao fotoana zao de andrean'i Jesosy venao amin'ity androany ty alleluia alleluia sotran'izay sady misy fotoana mifampahireo ihany nareo mankasitraka anareo mety nidora tamin'ny vatapaty marina raha latojy ny lohany mety nitoizany Jesosy io ka ery zatovo miarena efa tandrea amin'ny vatapaty sao de midora ny loha mahalo izy zany io rezo raha latojy zany fa tonga de fa Jesosy tsy maintsy nanambatra ka efa teneny moramora ry zatovo miarena nefa tandrea miany fa misy vatapaty tandreo de mba nanomboka mba niarina moramora kizika efa mare alleluia mafome marina nge mieritreritra zay fa de nitsangana nare an Jesosy ila efa matimaty kokoa efa ngezangeza kokoa ny olana efa ngezangeza kokoa ny problème miady teny lalatotsy teo de mekely fa nisy anankiray maty Mekena tojo le mieritreritra le zatra tojo era tsy fa tena mampime mieritreritra le zatra tena tojo miara mekely aloha tsika misy fotoantsika mitomany misy fotoantsika mampime mieritreritra le izy mitsangana le izy de dora aloha de fazona fanondroany dorana zay raha latojo ajantsika any iny to de nitsangana le izy efa nitsangana le izy de natolotra reny ndao aloha tsika eno hira anankiray zao sy tsika hira ray aloha fa anjara ohatry ny sao de mampimely izy de andao aloha tsika anao hira anankiray tsika hira anankiray aloha hira mahafinaritra na aloha de toizatsika miaratsimo kely miaratsimo fa tena nampimeanala izy de fa mifantoka ndry tonga soa ianao alibe zay miaraka aminao androany zay vao nahitanao de itanao to de misy j'adore miditra io longesa
maro izao mampimedry ranako. Mampime kosa ny maro izao ina tika maka tsy legavy nareo zay vao miditra teto meme fotsiny teto fa tsika mba mahay mifaly tsika faly amin'ny Jesosy tsika ohatrany hoe olona zany 90 kilao dia grama tao dia atoto fotsiny ohatr'izay zany zavatra tiana Bavamarizo tenenina tamin'io na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny fitenin'ny anjela za kanefa tsy manana fitiavana tonga ataony varahana maneno sy kipantsona mikarantsana raha tsy fonga izany reavana varahina maneno sy kipantsona mikarantsana any amin'le feo tsy izy mihitsy zany io manantena hoe feo tsara be kebitriny sady mandisy fanantenana no manimba hira miara efa miara rehefa manodregonao ano isy antytanany te iny tifitra basy tsy laha miaramila anao raha voisany iny na ianao olona misy hoe tazanaretina be na ianao ohatra hoe misy kilemo na ianao ohatra hoe ianao re tsara iny dia efa misy problème resaka nify fantatrao zany problème resaka nify dia rehefa nisy olona tena tsy teo lamiarame dia nisorony daholo nifiny nisorony nifiny afatra raha io raha lahatra daholo tianao anaty fananana io tsy tsara nifiny makatsaka anao zay hitanao rerikary iny zany zao tonga dia lamiaramila zay an'izay lahy io reny lamiaramila reny nifiny esorony iry io esorona dia ao tsisy an'iny fa le efa le tsisy compression aty fo daholo ny tena zay raha io emenao fri tena maro meno reny tsy lany reny ambara sika ozy bika io miandro reny zao zay efa tsy lany tsy hondola oraia reny zany efa tsy lany tsony reny tena marina zany teko anao zany tsy laha miaramila misy io tena nanala zala miaramila tsy za tsisy kilema hitanareo io zala miaramila fa manaovana anina ke avy eo anaovana taratasy manokana hoe tsy hanao nefa mbola mianatra sy notrzay dia rany aho miaramila ataoko mihitsy ny fianana zany hoe miala malala zany dikan'izay tavita koa ianao ty koa ianao zany neny tavitako moa neny eo satria tika tavita dia tia na malala tsy natao tan'Andriamanitra foana zany rehefa pasitera Davida tina malala zany Davida tena zay mihitsy tojo malala reny tojo Davida zany izy misy malala ao renarany enao zany rakoto salamo fa tsy mety rakoto malala Davida ny tika zany ao tina malala tsy eto misy fa misy foana izy tonga eo fa tina na malala zay ny dikany Davida rehefa misy manontany hoe dikany Davida dia zay ny dikany Davida ravana tsy nataon'Andriamanitra fotsiny zany anarana zany fa tena tiany Davida ary Davida reo zavatra isa nananandreo tsisy ny rarahiny reo ny Davida zavatra rarahiny tena tsy tiako izay fombilazana anao aminazy mamina loatra Andriamanitra tsy ny rarahiny reo misy fotoana Davida vida fotsiny zany izy vida fotsiny dia nalina
Iza fizinana. Vai aloha tsy kely tsy evidivety sady sotra kely. Iza le tele ny nazy na misy Alléluia. Mettez un acte. Les commentaires fictifs. Un tout petit caractère. Alléluia. Tsindravana fa aloha sisika iranay aloha sady misety kely tsika dia sisika ira kely anankiray angalatsika mialatsiny fa misy fotoana mampime, misy fotoantsika mba mime dia sakle misy fotoana mba tapatsika fa sy nareo tapatsy ny trano fa za tena misy fotoana tena mba mime. Loatra tsy kely satria efa afaka le fipehizana nampimety teo ny tiako latsina zany dia zao zany no tsy hafizan'Andriamanitra ny Davida rava natsony olona tena tiany tafiditra anatin'ny sain'ny olona mihitsy ary tena tiany Davida mihitsy hoe tsy ho azy rery fa tiany zaraina ary le zaraina eo ihany fa tena tiany mihitsy ho hitan'ny olona rehetra fa manompo Andriamanitra angeza be Davida tena tiany Davida ho hitan'ny olona fa izy io tsy tokony gaga ny olona za ianavako malala tena teteny aminao zay mitarika anareo hivavaka isan'andro eo manahoana no mety hofandraisanareo an'izao asa fitoriana taona izao raha isan'andro zay hiteny aminareo na tsy isan'andro koa eo fianay hiteny aminareo reta ata hitoko daholo nareo mba mangataka aminareo zany zay mba terem-panahy mba terem-pananareo fa mba toahany any zay fa tena zao tena teneko anareo na mampina mody mitsikitsiky ny any rety fa roa andro lasa mihinam-bary farany malezolezo ny atao tanàna mety tsy avita fandarana andro amin'ny fanoana ahoana mety fandraisanareo aloha Andriamanitra toriana io ahoana mety fandraisanareo raha hiteny aminareo fa Andriamanitra mita raha mifanentsika dia manao ohatry zao kirandro le hitanao mangataka le zava-pady iny paraky dia mitotona ny sonella dia mitotona ny lohany dia mitotona zomany dia mitotona ny lohany misy rangazy ena dia fanasany zay tamin'izay na dia mariazy ka zahako mandetika mba mandinidinika dia zao zavatra mahavarimana sy mampionina efa ela be izy ty dia jereko misy olona ery alavitra ery izy dia izy maniraka akizy mandeha zany ny buffet le izy tamin'izay teo tokotany mbola mandeha lo cocktail dia
dia izy mahavariana izy tsy maka eo am'le maka le sakafo avika anao eny le vi angalao anina de anina de anina de anina ohatra mahavariana ny tonga indray ohatra afaka mandoatra zany fa ny tonga indray tsetsehana eo mihitsy afirinareo aty de misy olona telesaka de afiny mba amresatra de ahoana raha tonga mariazy aty mba asivoanina eny ay ny olana midécolle tanteraky ny kirarony hitanao semelle kirary azy zay nahazo azy na vohitsaka de raha vao miaingy iny de semelle mijanona amin'ny tany de kiraro zany mandeha lasa tsisy de tsy afahany miala eo tsy maintsy hitrahany eo ny tongotra ilany afirinareo aty angalao saucisse de asivoanina de anina tsy maintsy miandro ny olona miditra izy miaingy avy eto zay volenanao zay vo nitady siligoma na ohatr'izany apetaka ao anatiny anahoana mo anahoana resy lahatra avenareo raha zany ny tenenay anareo raha zany ny endrika hitanareo anay tsy riavana mala Alléluia. Tahiny tompany tsika rehetrarehetra mino fa nitsikitsiky niaraka taminay nareo tao anatin'ireny souvenir izay nezahana ny zaraina taminareo tao anatin'ireny androany ireny androantsika de niezaka nitadidy an'ireny rehetrarehetra ireny satria ilaina ny mahatsiaro fa nandalo zavatra maro sika nandalo zavatra maro ny Aki Radio tao ny nahafinaritra tao ny nampomea tao ihany koa nandray mety hoe nampalahelo ary ny fiainana moa de tantely amam-bahoana tamin'ny faharoatoroatra zao nisy feo zay alleluia raha ohatra ho tsarovatsika kely androany de nisy ino de izy ty misy olona efa tsy eto ntsony nitsodrano atsika tamin'ny faharoataona tadidinareo hoe izy zany olona zany nisy olona teto efa tamin'ny heritaona de tamin'ny heritaona ohatrotsika nankalaza amin'ny faharoataona de mbola teto izy naiky tamintsika hoe nosika kely zany olo zany hoe izy ary zany olo zany donc itsika eno kely feon'olona anankiray de mba tsiaro kely azy sika atsiaro kely anazy sika am'ty androany ity hoe raha mbola teto izy de tsy maintsy niteny izy fa tsy avelany mihitsy izy tsy manaiky mihitsy izy raha tsy miteny rehefa ohatr'izany de donc mba hainotsika alleluia Finaritra hoy ny tenin'ny tompo hoe araba ilay nasavina ny tompo mombanao de miaraba ny Aki Radio ao radio ao mampionona ny mpiara-mivavaka rehetra midiry fitiry finon ny fianakaviana rady rehetrarehetra zany sy ny mpiara-mivavaka rehetra de heureux anniversaire roa taona ohatran'ny voamaly izany dia nirarosoa dia ho tratra ny ela indrindra arak'izay omen'Andriamanitra anareo rehetra ao amin'ny radio ao. Zay ny filaritso de samy ho tain'Andriamanitra daholo de vitatsy atratra ny ela indrindra arak'izay omen'Andriamanitra. Amen. Alléluia. Zay mama tamin'ny roa taona ohatr'izay izy mbola niaraka tamintsika teto de nitsodrano atsika izy de fahatsiarovana moa tsy maintsy misy rehefa ohatr'ireny de soratsika an'Andriamanitra ny alors soratsika an'Andriamanitra ny atsika ny mama tao anatin'izany efa narary izy tamin'izany de efa somary miraikitra ny lelany rehefa miteny izy alleluia de avy eo izy tamin'ny 4 août teo izy no nandao atsika de efa hitany hoe efa misy radio mpihaino radio izy mama mihaino radio tamin'izy velona fony fahavelona de mihaino radio atsika eto foana izy de mihaino ny fandarana ataony zana ny latokana de ho tahiny tompo ary sika rehetrarehetra de samy mahery ihany koa sika rehetrarehetra
dia samy tahian'Andriamanitra. Andao amaraparana ny fotoana arytsika amin'izao fotoana izao fa nitsika moa dia mbola mitoy a mbola navaka gataotsika ao amin'ny groupe rehefa avy eo a fa andaontsika ary a marana ny fotoana andao aloha ataontsika ty hira mahafinaritra be ty a antsika manokana ary anabavy aina sy anabavy marizo izy ty dia andao a farantsika fifaliana ny fotoana mino fa nahery ianao niaraka taminay teto androany a mino fa faly ianao niaraka taminay teto androany a ivavakantsika aorian'ity tsy miala maneto nareo rehetra zay niaritra hatramin'izao efa am'firy zao ry havana malala efa adiny telo maherintsika niaraka teto amin'ny ray ora sasany amin'ny rolantsakafateriny zao tsy miala maneto ianao androany a fa aorian'ity ty a ivavakantsika dia tsodranotsika tsirairay avy a dia ivavaka ho an'ny firenena falantsika fifaliana ny fiarahantsika teto androany a misaotra anao niara-ny faly taminay fa dia anitsaka ny mpahefatona manaraka indraytsika raha mbola tsy tokony amin'ny ranon'anitra jesosy aza variana tahiny tompo a isika rehetrarehetra halleloia tao ary arifalytsika eo ary sangana taholy amin'izay
ivavakantsika amin'izao fotoana izao makasitraka anao a nahatra ny teo hatramin'ny farany hotain'Andriamanitra ny fiainanao ary tsy aviran'Andriamanitra verimaina ny fotoana izay laninao teto. Alleloia. Fa niaran'ny faly teo tongotry ny tompontsika tamin'ity androany ity ary Andriamanitra maly fitianao. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao zay Jesosy satria noho ny fahasoavanao a dia tafavory eto izay a tamin'ity androany ity. Niaran'ny faly ny amin'ny 3 taona ny 10 andro mahery kely a izay nitahinao ny akiradio. Misaotra indrindra Jesosy satria na ny andro ray tamin'izany aza tsy vitanay raha tsy teo ianao. Misaotra ny amin'ireo zavatra rehetra na ny fampianarana izay nomenao na ny fanohanana izay nataonao. Misaotra ny amin'ireto vahoakanao mpanomponao izay nandray tao anatin'izay 3 taona izay. Raha ny aminay manokana Jesosy dia mbola voniny izay raha mbola tsy tonga ianao. Mbola voniny izay nanakalaza ny 10 taona, 20 taona, ny 30 taona, 50 taona raha mbola tsy tonga ianao. Satria maminay manao ny asanao. Araka ny teny izay namanginao anay Jesosy tamin'ny nanorina an'izao fandaharana izao. Dia niteneninao vanginao tamin'ny teny manao hoe mandehana amin'izao herinao izao. Ary dia tena nandeha tamin'izay hery kely teo am-pelatanana tokoa Jesosy tamin'izany fotoana izany. Ary teny an-dalana dia nampitombo tsikelikely ianao. Ka indreto izay mivady izay menakavy kely dia mbola manolo tena. Mbola anao bebe kokoa Jesosy a. Raha mbola omenao fahasoavana tombonandro heri-tanjaka fahasalamana dia mbola voniny izay. Indreto koa reto mpanomponao izay nentinao teto Jesosy a. Ireo ny groupe ao anatin'ny groupe vavaka fiambenana izay maro dia maro izy ao izay manaraka an'izao fandarana izao. Ao koa ny groupe izay maharesy sy ny mpitondram-bavaka izay miaraka aminay manatotosa mpitondram-bavaka manatotosa an'izao fandarana izao. Misaotra Jesosy a. Misaotra tsy averanao irery izay menakavy kely. Tsy naveranao irery izay menakavy kely fa notahinao dia nataonao ny tombo sy ny ahalehibe ary matoky sy minao fa mbola ho ataonao tonga tafika raha mbola tsy tonga ianao. Meo anay foana ny fanetretena dia meo anay foana ny fanekena hotarianao ary irao foana ny fanainao mazy nitaridarina anay eto fa tsy mbola nisy nandeha tamin'ny herin'ny tenany sy ny fisainan'olombelona teto fa mbola nangataka foana izay hoe inona ny afatra ao Jesosy. Ary dia miteny foana koa ianao ary mbola tsy nisy fotoana ka tsy niteny taminay teto anao tanatiny izay 520 andro isan'andro dia manana teny omenanay foana ianao. Manolo tsara anay fitety foana ny fanainao masina. Tsy nisy andro ray tsy nitoriana teny teto ary tsy nisy andro ray tsy nitenenanao teto Andriamanitra. Fa ny teninao dia nandresy lahatra. Ny teninao dia nanova fiainana. Ny teninao dia nanasitrana aretina. Ary mino izay fa ho arianao mbola nangana ny maty mihitsy ny teny toriana eto amin'izao fandarana izao. Fa ao anatin'izany rehetra izany Jesosy dia izao a ho anao aneny voninahitra. Tsy misy ho anay fa aterinay eo an-tongotrao ny satro-boninahitra. Raha misy fahombiazana teto Jesosy a ho anao reny. Raha misy fandresena teto ho anao reny. Raha misy fanasitranana teto ho anao reny. Alleluia. Ampianaro hifankaty satria avy aminao zany. Ekena fa misy ny hevitra tsy mitovy. Izay nge Jesosy misy manenjika ary misy miteny mihitsy ary zay hoe mitsaratsara olona, mitsaratsara ivelany, manamary tena. Ianao mahafantatra fa tsy te anao an'izany zay. Ianao mahafantatra fa zay matahotra anao ka tsy samanao an'izany nge Jesosy. Fa ny angatanay aminao tsy ny hanesoranao ny olona mpanenjika fa ny hanomezanao anay hery sy tanjaka sy toe-po ahafahanay manaiky ny mpanenjika. Ary ao anatin'izany ataovy mahay mandray lesona zay Jesosy a. Fa tsy ho lasa lavitra zao akiradio zao raha tsy mahay mandray lesona sy mandiny teny zay. Dia ampianaro an'izany zay fa zay mbola teo alefanao lavitra be. Aza esorina aminay ny mpanenjika satria sao dia tsy handroso izay. Fa zay malala Jesosy fa fanenjehana na tonga n'izao fandarana izao lasa lavilavitra kokoa isan'andro. Dia te anao ny tsaratsara kokoa. Ezaka foana. Raha misy miteny zay Jesosy zay tsy te hamaly an'ireny olo ireny fa tiana hiseho aty amin'ny asa fa zay tianao
ary zay manompo anao dia omeo an'izany foana zay dia omeo fampianarana foana zay dia omeo ositra foana zay dia ataovy mitoetra eto foana le fifaliana avy aminao le fiadanana tsisy naome ianao rery no mahay manome an'izany dia le fiainana be dia be ananana eto zany Jesosy avy ny fotoana tsy ho ela ho avy eny amin'ny raha ho an-lanitra ianao aza mba hadininao ireto mpihaino reto Jesosy eo miaro to reto olona ireto tao anatin'izay fotoana ely zay koa dia miaro to re miaraka aminay eto izy ireo na misy olana izy na tsisy olana dia eto foana Jesosy aza mba hadininao reo olona reo mangataka Jesosy amin'ny teny Andriamanitra mivavaka ho an'ny tsirairay avy mivavaka ho an'ireto mpanomponao reto zay rehetra maharary azy ireo Jesosy iseho amin'ny mahadokotera-panasitrana ianao dia kasio ny ferin'izy ireo misy olona maharary eto amin'izao fotoana izao kasio ny ferin'izy ireo kasio ny anatin'ny taovana izy ireo zay maharary menao amin'izao fandarana izao androany mety misy olona tena manana fahasahiranana eto Jesosy fahasahiranana anarana-bola amangy an'izany tokantrano zany amin'ny fitahiana mahakitretrika ianao misy olona eto Jesosy tena miady amin'ny fanaratsy isan'andro fa hanafaka an'izany olona zany ianao misy olona voafatotra eto fa hanafaka an'izany olona izany ianao zao fandarana zao dia rahanao hiditra any amin'ny misy tokantrano isam-batan'olatra amin'ny hevitra lalina indrindra Jesosy dia hitondra fanasitranana amin'ny anaranao hitondra fanafahana amin'ny anaranao hitondra hery ary hitondra fifaliana ka raha misy olona tena efa tsy te hiaina intsony miverina te hiaina zany olona zany olona efa tsy lalina fanantenana intsony dia hovelominao amin'ny fanantenana zany olona zany misaotra Jesosy makasitraka zay rehetra nataonao isaoranay ianao tsisy navita an'ireny fa ianao navita an'ireny ary tsisy isaoranay fa ianao ny isaoranay tsy olombelona ny nanampy anay tsy olombelona ny nonontahanay fa ianao Jehovandriamanitra ao an-danitra ao mijery an'izao fandarana izao misaotra Jesosy da io ny akiradio da io ny asan'Andriamanitra petraka aminao reto mpanomponao reto tsofirano androany ny sosiny tsara rehetra ho ataonao amin'ny fiainan'izy ireo betsaka ny tsy vita nangataka ninina teto variana tamin'ny mijery fandarana niarany meme taminay nefa mitolona olana fa androany kosa Jesosy ny amin'ny fatogavan'izy ireo teto nanompo anao nanome voninahitra anao Jehovandriamanitra nanjerinao kosa iranao amin'izao fotoana izao andamina ny olana andavina amin'ny fotoataona raha misy tany efitra ankafilalana raha misy tany karakaina ataovy tonga aloha rano raha misy tendrombohatra dia ho ahetrinao eo alohan'ireto olona ireto ho voninahitra ny anaranao da io koa ny firenenay Madagasikara-nay masarotra ny fiainana ary tena hoe tena mibaby ozina ny firenena Jesosy eo jereo ny mahantra jereo mpanao ratsy ho vaifo jereo mpanao politika anaro ary jereo ny mpitondra fivavahana mba tsy hovariana amin'ny zavatry ny tany fa tena ny mpino ny ara-panahiny olona ho voninahitra anaranao zany rehetrarehetra zany tianay ianao Jesosy voninahitra ho anao efa hatramin'izay dia mandrakizay betsaka ny tsy voalazako fa raha zay voalazako ihany nitanteraka eto dia maty antoka izay fa ianao le mahalala manao mihoatra anao zay neritreretinay dia ianao nisy soranay misaotra Jesosy halleloia amen dia misaotra antsika rehetrarehetra naharitra ny androany farany manoloka mamy anareo zay menakavy kely rapitso netsika miona rapitso dia manomboka amin'ny roany antsika mety amin'ray sasany amin'ny roany tsika voatafatomboka rapitso na mety amin'ny roa sasany mihitsy satria dia nisy ny fotoana antsika androany dia tahiny tompo ary tsika afatsika amin'ny roalanitra Jesosy dia rapitso tsika eo neto manata fotoam-bavaka rapitso sabata amin'ity sabata ity efa raty moa tsika amin'izao fotoana izao dia manasa anao zay tarika fotoana mampionina dia hitory-teniny tena koa dia tahiny tompo tsika rehetrarehetra mino efa te hatory ianao dana amin'izay matory amin'ny fiadanam-po amin'ny finaminatsaina Andriamanitra hiamombonao dia misaotra tena misaotra anareo tao anatin'izay fotoana ny rahantsika izay dia misaotra anareo ihany koa na amin'ny faharetan'ilay teto tamin'ity androany ity Jesosy amaly fity manoloka mamy amin'ny fanoroana masina ho tahiny Jesosy daholo mahereza daholo halleloia amen amin'ny alahady dia mandeha ao amin'ny akiradio izao toriteny izao amin'ny ray manomboka amin'ny ray ny toriteny omaly kosa dia mandeha ao amin'ny akiradio amin'ny lahady amin'ny folo farapitso kosa dia zay nandeha androany ihany no heninareo amin'ny www.andramkaizao.com tahiny tompo izitsika rehetrarehetra ny commencement kosa mana baby Marie Jo rapitso
dia mety hanomboka takany mahazatra ihany na eo amin'ny amin'ny 1:20 eo satria mety mbola matory maraintsika. Ny fandarana kosa rapitso ny commencement akirana izy mirahalahy dia mety ahembotsika any amin'ny 10 nefa raha tratra dia ahembotsika ataontsika amin'ny 9 ihany fa tenenina eo ihany ianareo miankina amin'ny farerahantsika eo ihany. Tahiny Jesosy ary mahery izy daholo. Amen.